Janoary tombola dia faly miaraba antsika mianakavy dia rapaina ihany koa zany isika rehetra izay tsy maty fo manaina tamin'iny rano be sy orana be sy rivotra be raha ny teto Antananarivo sy ny manodidina iny no resahana. Ty le tonga amin'le fiteny hoe rano ary etsy andaniny nefa misy an'le hoe velorano izay hoe engagement ny dikan'izany. Inona ny dikan'izany hoe engagement? Tsy maintsy tanterahana kanefa dia io raha mahita io ny zava-misy. Eto ampiandohana dia anterina sahady zany ny filazana fa hiakatsehatra eto ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tamin'ny alalan'ny TIM tao amin'ny boriboritany fahefatra. Rambo Salama Emilien na ny député Rambo manakolazainy izy amin'ny famakafakana izay hoentiny eo indrindra ity resaka rano be ity satria ny boriboritany izay nahalany azy dia anisan'ny voakasika izany fiakaran'ny rano zany raha tsy resaka afa-tsy le etsy alany vato etsy amin'ny lamba mena eto sika ho an'izay mandalo eo dia rano be fa miakatrakatra ny eo ary mbola misy moa sary isan-karazany izay hoentina amintsika eto. Ny ery anosy be Oreoly ny eny anosy be ny amin'iny kolasy iny tiko ary amin'ny Asiera iny eny amin'iny mpivarotra voninkazo iny piscine ve ny eny sa inona fa dia rano aloha zany no iainana eto Antananarivo miotsaka ny tany eto miotsaka ery misy maty misy ainana fohy vokatra zany fiotsahan'ny tany zany ny ety amin'ny faritra iva miaina ao anatin'ny rano be ary ny eny amin'ny faritra avo mitaintaina fa sao dia miotsaka rehefa hitantsika reny fiotsahany reny trano mirodana eo ihany koa ny resaka sisin-dalana ny any amin'ny lalam-pirenena any dia fiotsahany etsy tsy tatsony izay azo ilazana azy fa maso mahita ny atsika tsy misy zavatra foronina fa zany ny aina amin'ny malagasy. Ny corona tsy mbola manao zay ataony ny fahantrana tsy mikika ny orana avy be ny rano miakatra ny vary 700 ny kapoka aiza ny ainana amin'izany fa tena hoe tena atao hoe efa ny tenda kely angamba sisany no mipotra roatra hoe olona ny anaty rano izay lay fiainan'ilay malagasy kanefa ny sasany any ambadimbadika any dia mizesty roa tsy hita zay hoe tena vokatry ny asa ataony fa dia izay aloha no ahitany ny besinimaro azy taridresaka ihany zay fa hidirantsika amin'ny antsipriany satria tsy azo lalovana fotsiny izany rehetrarehetra izany. Faniry Razafy Manantany efa eto akaiketo mitondra ny famakafakana ihany koa izy ary dia miarabanao Faniry hoeto avy hatrany ary ny fanohizana ny Miara Manonja MBS Radio Mada eo isika mahita izy. Enera dia misaotra rena sady miarabanao miaraba ny teknisiana antsika ny mpijery ny mpiaino rehetra maneran-tany etona zany aloha rena dia aterina ny fialatsiny ny fahatarana amin'ny hitra satria dia noho ny fikarakarana sy noho ny lalana anale dia niakatra daholo ny rano teo ny embouteillage teo ihany koa zany ny amin'ny hoe rehefa tonga dia mbola nanao fikarakarana kely samihafa tsika rehetrarehetra dia ny hita aloha zany ny amin'ny endriky ny namana rehetra dia valabalaka amin'ny maso ary tsy vitany valabalaka amin'ny maso fa eo ihany le faharerahan'ny vatana zany satria dia rehefa samy enona le izy dia samy tsy natory teny amin'ny sehatra misy azy teny daholo ny rehetrarehetra zany na ny teto Andrenivohitra na ny teny amin'ny faritra ivelan'Andrenivohitra zany satria dia betsaka ny antso azo ny teto Andrenivohitra zany dia mbola nandritra rano tany an-trano ny akamaroan'ny malagasy alina ray manontolo misy hatramin'ny 3 maraina mbola tsy matory satria iny rano be indrina zany dia nirotsaka nanomboka tany amin'ny enora sasany na tany amin'ny tany fito tany hoany tsy nijanona zany raha tsy ataontsika tonitony kely izy efa herikerika manifinify izy tany amin'ny tamy 5 ora na 5 ora sasany tany tamin'ny rivotra tena nanimba zavatra satria dia betsaka ihany koa ny fiotsahana ny ina moa zany ny tamboa teo ihany koa le tany samihafa zany ny fianjairana vavady ny fianjairana poto any faritra Nosy be eto amin'ny tany fahefatra zao dia misy fitaraina azo hoe misy poto atahorana etsy Nosy be Mandrangobato eto dia zany ny zavatra mitranga zany ny mahotra dia nisy fianjairana tamboa zany dia namoizana aina ankizy 3 mirahalahy
de tsy asa itosy angamba izay rina fa mialohan'io tamin'ny herinandro iny koa de efa nisy fiotsahana zay tamina périférika teny amin'ny faritra Ambohidratrimo teny raha tsy diso ny fitadiko de telo menadana telo mianaka koa no lasa tao anatin'izay zany io zany tsy maintsy anaherina antsika rehetra ny amin'izay hoe rehefa vanim-potoana fahavaritra ohatran'izao de mila famialona ny amin'ny toerana rehetra zay misy atsika de zany rehetrarehetra an'izany miteraka fahatapahany lalana miteraka embouteillage de tsy fahafahana mandeha amin'izao tsika miteny zao ny lany vato zay resahanao zay ry amin'ny lambamena fa ny eny Anosy eny ny ry Ampefiloheria ny faritra Andravoahangy Ambodivona maro be zany reo faritra sasany hitantsika amin'ny sary zao eny amin'ny Kolasy Anosy be io Anosy zay lalana mihazo any amin'ny AGR zany ty sy mahazany modèle Anosy zao hitantsika amin'ny sary zao tena mazana be mihitsiny zany io le avy any amin'ny hôtel Anosy avy aty Anosy be io de mahazo amin'ny hôtel Anosy zao hitantsika zao tena mazana tena mazana tanteraka mihitsy ny zava-misy de isaorana aloha zany ny fampitatsary samy hafa zany zay azotsika zany miparitaka rehefa avy eo moa tsika mbola ampiseho sary maro be rina zany fa ataotsika fotsiny ekipan'ny MBS nakany voamaraina io voamaraina de tsy fantatra hoe inona no atao ary misy tompona andraiky mpanjakana ve eto rehefa miteny tompona andraiky mpanjakana tsika de manomboka amin'ny commune zany de mandalo ny aménagement territoire satria ny resaka urbanisme de anjany aménagement territoire zany mandalo ny travaux publics zany rehetrarehetra zany fa natina koa na tsy tia zany rehetrarehetra zany ny etenivo ny environnement amin'ny alalany toy ny resaka ramble sy ny rehetrarehetra tia lalovan'izany daholo fanjakana zany misy fanjakana rehetra zany fanjakana fohy be zany adefitra resahantsika zany fa io moa zany mbola hiary resaka tsika amin'ny député Rambosalama rehefa aveo de iverena tsika ihany koa tia devitry rehefa aveo satria isika rina dia mieritreritra hoe misy fandraisana andraikitra eketsika ho an'ny tsirairay zany fanaizana zany de tsy ahilika any amin'ny vahoaka akory ny tsy fahombiazana sy ny trangan-javatra ohatr'izao fa tena misy an'ilay fanjakana zay tompona andraikitra any rehetrarehetra zany ny mpianatry ny lycée CGE Ampefilo koa de tena atao anaty rano tanteraka mihitsy ny azo ny lalana de ny mampalahelo anatina trango ohatran'izao dia mifangaro zany rano maloto zany satria fatatsika zany ny canal na ny andretany na ny canal rehetra zay manodidina rehetra eto de efa tafiakatra de mivoaka le maloto zany amin'ireny toerana reny de tsy vitan'ireny ihany zany satria misy WC koa zany zay amin'ny faritra zay toerana iva zany dia tafakatry ny rano tafiditra ny an-trano mazava ho azy tonga any anatin'ny toalety rehetrarehetra any zany zavatra iainany eto zany ny fako moa zany de tonga de entin'ny rano de vao mainka izy miditra mitady lalana zany de any anaty canal no mandeha zany zava-misy eto ohatra voatra daholo zany rina fa zay angamba ny tena hoe aloha hifantoka amin'izay resaka rano sy manodidin'izay ty koa zany tena lay teniteny ty nandreraka rano sy ny sisy tony zao izy lasa tena nivadika amin'ny endriny hafa mihitsy tena voavely rano mihitsy le tanàna Antananarivo sy ny manodidina fa resaka azy tsika rehefa avy eo miaraka amin'ny député Rambosalama Emiliana mbola misy anampindrina azy mialohan'ny andraisantsika ny vahiny tompontranontsika hiditra moa zany ny député Rambo afaka minitra vitsy fa ny fanamariana fotsiny alohan'ny andraisan'ny faniry ny député Rambosalama Emilien ny fanamariana tsotra de izao tsy vo am'izao hoe janoary 2024 zao akory no nisy rotsakorana betsaka raha ny teto amin'ny tanàna Antananarivo fa efa isa-taona zany de efa misy an'izay foana ary tsika zao mbola ao anatin'ilay hoe vanim-potoana mahaben'ny rotsakorana fa atsoatsy mbola ho avy ny cyclone aza taitra ary ny cyclone mandeha ao anatin'ny vanim-potoana fahavaratra ray vao isa tsy latsaky ny folo eo tsy fantako hoe iza moa manome anarana indray amin'ity satria ato anatin'ny ranomasombe indiana manko miova le manome anarana miova le mameara fa amin'ity zany mifandimby izy io tsy tadidiko tsara aloha zay satria fa nijereko ao anatin'ny vaovao rehetrarehetra maneran-tany eo fa raha ty amin'ny faritry ny ranomasina indiana de ohatra hoe ny anarana manomboka amin'ny ohatra hoe firenena anankiray mamiazy B de firenena anankiray tsy tadidiko izay ny Madagasikara na cyclone fahafiry na cyclone fahafiry tsy misy maniry hoe ny atongavan'ny cyclone eto fa lizy fotsiny zao efa zavatra efa iainana isa-taona io tompoko fa tsy misy zavatra vaovao izany fa ny fiantraikany aty amin'ny vahoaka no ahafantarana hoe
tsara fiomanana ve ny tompona andraikitra, tsara fiomanana ve izay ratsa mangaika rehetrarehetra tokony isahana ny fiatrehana n'ilay ranobe araka ny nambarateo tsy voazao io akory ny tonga eto. Ary raha ohatra hoe ny commune Antananarivo renivohitra zany zao no resahana, zany hoe ny fitantanana ny tanànanarivo renivohitra, dia tsy maintsy hanao fampitana izay satria raha tamin'ny andro neny lalao Ravalomanina izay abe ny tanàna Antananarivo renivohitra dia oka tsy adinoantsika fa tena hoe ny ekipa rehetra niaraka tamin'ny neny lalao Ravalomanana taoany dia tsorina hoe soavaly ny atobilile, tena hoe ny ato tena nanao zay fomba rehetra mpandehanana ny raharaha ny commune Antananarivo renivohitra izay misy olona hatrany amin'ny 3 millions mahery mifamezivezy eto, tsy mipetraka eto fa le mifamezivezy ny avy any amin'ny périphérie tonga eto sy ny sisa dia atao hoe soavaly ny atobilina nanao fomba rehetra mihitsy izay hoe nampandehanana zany commune Antananarivo renivohitra izany. Fa ny amin'izao fotoana izao dia efa ny fianakaviam-bean'ny fitondram-panjakana sy ny régime amin'izao fotoana izao no eo amin'ny fitondrana zany sy ny fitantanana ny tanànana Antananarivo. Noho izany zany dia tsy tokony hisy excuse hoe raha ohatra misy zavatra hoe mihisatra na ohatran'izany zavatra tsy mety dia tsy tokony hoe ka zay kosa tsy ampy an'izao, zay tsy ampy an'izao. Efinareo ny eo nareo daholo ny tompona andraikitra amin'ireo départementa marobe zany izay misahana an'izany, ary lizy koa tsy ny commune Antananarivo renivohitra rery no atao hoe manana andraikitra amin'ny zavatra toy izao. Lizy mantsy indraindray koa hoe tonga dia ahilika any amin'ny CEA fotsiny le izy, fa araka ny tenen'ny faniry teo hoe misy ny tonga dia hoe fanjakana apipa zany anie fanjakana ny aty amin'ny resaka aménagement de territoire fanjakana anie zany eo ihany koa ny resaka hoe ren'le ny intérieur BNGRC tafiditra ao anatiny zany zao tadiavintsika firy ny isan'ny trabona amin'izao, ary io mety hivoaka tsy hoe io zany satria marobe ny trabona eny afatra iveny indrindra amin'izao ka zay indrindra marobe iny moa zany efa voka-javatra ka eo zany ny fampitahana tiana apetraka fotsiny dia hoe raha nisany tranga toy izao tany amin'ny 5 taona lasa dia tonga dia hita vetrano satria moa ny tena koa moa eo moa ny député Rambo mbola teny eo izy solomafamboaka fa tamin'izany ihany koa izy dia lefitra voalohany be ny tanàna ny tena moa tamin'izany tao amin'ny resaka communication taty amin'ny cabinet ny be ny tanàna dia hita tsara mihitsy hoe tsy misy mipetrapetraka izany any ananonany ho an'ny tompona andraikitra fa tonga dia midina tsehatra ary amin'ny 5 maraina amin'ny 4 maraina dia efa miditra tsehatra tsisy an'izany mitsotsotra any an-tranony zany zay tompona andraikitra isatsokajany fa tonga dia miditra tsehatra miditra ny anelakelan-trano mihitsy miditra ny anelakelan-trano mihitsy amin'le moyen kely izay ananana satria ny fanjakana tamin'ny neny lalao Ravalomanina be ny tanàna tsy nikitikitika mihitsy fa tonga dia any izy fa dia ao nareo fa ny commune nanoloana an'izay ary tsapany vahoaka Antananarivo zany tena hoe nanao zay ho afany ka ny teo ampelantanany no natao zany ary natsapany zany ny vahoaka na Antananarivo tamin'izany fotoana zany. Ankehitriny za tsy mbola nahita mihitsy aloha tao anatin'ny taona maro mifandimby le ranobe le ohatran'le teo le eo amin'ny Asira iny eo anosy mankany anosy be ranobe dia hitatsika troise angara to madinika amin'izao fotoana zao le fotoana amin'izao fotoana izao zany tsy tokony hoe hidedadedahana intsony kanefa mahagaga fa any ambadimbadika any mbola mandeha any le rainy dedaka isaky ny metsika le vahoaka zany efa tena kenda mihitsy amin'izao fotoana izao fa tsy hitantso fa hoe zara raha miaina satria ny vidim-piainana manentsana ny coronavirus efa miapanapana daholo le vahoaka malagasy tsy Antananarivo rery io ny atao hoe ny fiainana kapobeny mihitsy nefa tena kofina amin'izao fotoana izao dia iny arany ranobe dia tia le tenenina hoe ny fisian'ny olana no ahitana ny fahaizan'ny mpamaha olana zay fa ny zava-misy maika fotsiny no tonga eo amin'le toerana dia hoe rehefa eo hita sy atao tsy izany ny fomba fitantanana tompoko fa mbola tsy eo amin'le toerana ianao dia efa manana ny fomba hitantananao azy saingy izao na isika eto amin'ny plateau ane raha hoe manaova projet de société vitantsika zany vita fa eo amin'ilay finiavana mihitsy sy ny fahaizana miasa no hitsarana ny tsirairay ohatran'ny any am-pianarana ihany io
Zany hoe rehefa samy mianatra eo fa rehefa ny fomba fianarana no tsy mitovy mena daholo ny fitaovana rehetrarehetra, samy manana boky, samy manana stylo, samy manana inona. Fa eto amintsika zao ohatra hoe raha ny resaka fako eto Antananarivo voateniny olona tsirairay hoe aza manary fako any anaty dalina. Zany aloha dia tena hoe éducation zany. Isan'andro zany aza manary fako any anaty dalina. Misy ihany koa ny olona zany le ponina zany mafilo dia mbola ariny any reny kosin-jazakely reny arina any sensisa. Fa zao raha misy ny mpitantana zany dia ampiarina ny fepetra isan-karazany zay tokony ampiarina manoloana an'izay rehetrarehetra izay. Kanefa etsy an-daniny ihany koa raha tsy tabatabaina indraindray zany na hoe matetika mihitsy tsy alana le fako be mivangongo. Iny moa zany tsy hiditra amin'izay antony mahatonga an'izany, fa nisy fotoana zao teo alohaloha teo tena mivangongo ny fako dia reny ny camion sensisa. Avy eo le fakonay moa zany mbola efa ao anaty an'le baka be iny dia mbola koarina tanana no mandray azy dia alefa makao amin'le camion dia ny atao hoe protection zany ho an'le olombelona mandroaka an'le fako makao anatin'le camion dia tsy misy gant, tsy misy arovava, tena mafy aloha le anticorps-n'le olona, tena mafy le anticorps satria raha ny zavatra hita zany dia tena hoe tsy araky ny tokony izy. Nefa tenenina foana tsy hoe zao ny velo rano manara-penitra dia mba manara-penitra ve zany zao ny fomba tomana an'le fako makao anatin'le camion be. Tamin'ny voatonga nefa ny tamin'ny voalohany zany tamin'ity régime ity zany raha hoe ny tanàn'Antananarivo dia natao publicité be ren'le camion reny, orange ny lokony, maromaro zao zany zao ohatrany tsy dia hita tsao fa ngasimba sady fa camion be tena camion reny le mpitondra tany sy mpitondra vato reny indray zany no hitanao zany zao mandroaka n'ilay fako amin'izao fotoana izao. Fa tsy le misy an'le tonga dia hoe ampidinina le baka le tsisy dia iny mipetraka eo dia le feno zany tonga dia ampiakarina eo ambonin'le camion. Zany zavatra atao hoe hitantsika isan'andro mangony fotsiny hoe fanotofana tany eto sy eroa. Io tamin'ny fotoan'andro ny tany aloha dia efa nisy resabe io resaka hoe resaka ramble io dia nefa amin'izao fotoana izao zany dia nandeha nahazo vahana be izy io raha ny teto Antananarivo renivohitra misy atao hoe maromaro ihany. Dia fa tsy fantatro hoe tsy maintsy misy fetraikany rehefa hoe hiakatra ny rano sy tonga ny vanim-potoana ny fahavaratra zany. Eo ihany koa ny resaka hoe fanorenana trano, etsereny ambony tatatra misy manorina trano dia rehefa tonga ny olana tahaka an'izao dia mifanilika. Zay le izy zay mifanilika dia samy tsy teo tompon'andraikitra fa araka ny tenenina teo hoe na inona zava-misy ny teny mantsy faniry teo hoe misy mpitantana ve eto, misy fanjakana ve, dia mivaliny eny misy, fa ny fomba fiasa zany no tsy araka ny tokony ho izy na satria zany le izy tonga dia jerena amin'ny voka-javatra ary zao iainantsika zao dia voka-javatra izao, résultat izao, fa tsy hoe vao zao indray zany ny any ambadimbady ihany teny hoe anao an'izao zay. Ny atao hoe velo rano sy ny projet tompoko tsy mitovy. Ny atao hoe velo rano dia engagement, zany hoe fa tena hoe fiekena fa tsy maintsy vita ilay zavatra tenenina. Izay le atao hoe velo rano zany zay. Tovitovy amin'ny serment mihitsy zany raha ataontsika zay serment fanekena hoe fianianana, tsy haiko tsony zay vocabulaire ho tenenina eto, fianianana hoe tsy maintsy atao le velo rano mantsy amin'ny raha jerena zany dia amina fomba fisainana malagasy io resaka hoe velo rano tsy fanamby akory zany ny hoe fanamby fa ny hoe velo rano tena hoe toe-tsaina malagasy izay le resaka hoe velo rano izay misy engagement. Ary raha tsy mahavita n'le engagement eo amin'ny fomba fisainana malagasy, raha tsy vitanao le engagement eo amin'ny fomba fisainana malagasy dia misy atao hoe tambony izay hoe maninona ianao tsy navita an'ity, satria le velo rano dia avany anatinao zany no vavana voaka tsy niterena fa sitraponao no te velo rano dia engagé zany ianao amin'izay fotoana izay, dika zay hoe tsy maintsy vita
Ny mpitondra moa rehefa miteny dia hoe ny ana rehefa tenenina dia tsy maintsy vita ka raha ohatra raha natao daholo hatramin'izay efa hitra ny fahefa-taona zao ty régime ty ahoany ty rano be io ve dia tsy ho hita ny atao hoe vahaolana ny momba an'io fa zay le hoe résultat no hitan'ny be sy maro amin'izao fotoana izao ary ny toe-javatra tahak'izao dia mila mampieritreritra indrindra ny amin'ny faritra iva izany satria araka nyvondeny teo amin'ny 1.20 alina dia efa tsy tamin'ny 1.20 akory fa taty amin'ny tamin'ny 7 taty dia efa miditra ny rano hoan'ny faritra iva dia efa raisina ny sio dia efa rano ao an-trano zany makany ivelany ary betsaka ny tsy tafody fa ny sasany any ambadimbadika any matory tsara mihitsy milamina tsara mihitsy any ambadimbadika any dia mila mieritreritra tsara mihitsy zany ny tsirairay manoloana ny zavamisy amin'izao fotoana zay tsy teny zavatra hoe zao hoe makatsy ny makary fa io ny zavamisy dia mila mieritreritra tsara fa raha ohatra kosa aloha hoe jerena ny maso tsy miangatra efa me mitombo ny tonga saina zany hoe tsy azo rebirebena ntsony amin'ny zavatra mirentirenty satria tsapainy amin'ilay zavatra iainana isan'andro no andrefesany azy zay ihany anie misy manazava teknika be hoe za hoe makatsa ny makary io resaka teleférika io zao dia na ny olona tsy dia nahara-baovao hatramin'izay dia manontany hoe fa inona zany dia mianao zany mezaka manazava hoe zao ko ny 500 ara tsy mila tsy ho vitanaiko ko maika fa frehana 3,000 na 4,000 raha andeha amin'izany anie zany ianao isan'andro amaranako ny fandraisako anjara zany mialohan'ny diran'ny débuté-rambo amin'ny resaka teleférika iny raha andeha amin'izany ianao zany isan'andro ka tsy tsotra na mikarama 5 millions de francs ianao isam-bolona ataoko hoe 6 millions de francs tsepitra satria ianao mivezivezy amin'iny 20,000 francs efa zany anie efa ohatran'ny frais any Europe ohatran'ny frais any Europe zany nefa ny aizany toe-karen'ny Europeanina aizany toe-karen'ny Madagasikara Mali zao hiala ao amin'ny CFA savoritaka be any Mali any noho ny zava-misy hoe voasaza CEDEAO sensisa amin'ny frantsay moa zany tafiditra lalao dia tonga dia miditra koa ny rosianina avany rehefa tsy anao nareo dia alao zany zay nohatran'ny tena hijeren'ity resaka Mali ity dia lasa manahirana be tsetsatsetsatra tsy aritra iny fa mbola mitoy zany ny famakafakana eto amin'ny MBS ny radio madame ny alalan'ny Miara Manonja hiditra ny solombavam-bahoaka Emilien Rambosalama voafidy tetsy amin'ny boriboritany fahaefatra tamin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara ndoara faniry dia mandra-piandry azy zany fa le teleférika izay fotsiny tenentsika izay rina hoe io nge na misy aza mihevitra azo mafy be fa rehefa mandeha ny fanoherany sasany hoe tsy mety io ajanony io aza atao ato io dia memitra ihany ny sasany dia tsy maintsy manova lalana le tracé any amin'ilay lalan'le kabla sy ny sisa ho hitantsika eo zany satria mbola hakan'izay vaovao tsika rina satria adevitra naoraka be ny resaka mainto milalan'ny Saint-Michel hoe andalo amin'ny Saint-Michel lay inona moa zany lay fametrahana an'le pylône zany amin'ity teleférika ty dia tsisy fiantraikany io tena tsy kotapy io tsisy zao io sy ny sisa fa ary tsisy tataona loza zany io fa tena mandeha tsara io hiteraka tena fahalalahana sy ny sisa ho an'ny embouteillage sy ny rehetrarehetra fa io moa rehefa matanjaka be ny tosika zany dia memitra ihany tahaka nambotra manjaka io hoe rehefa matanjaka ny tosika dia lasa ny meritsy atosika dia andray zany mponiny be tsy mahabe omindray miady indray zareo amin'izao fotoana zao ny amin'ny tsy mety io apetraka ety aminay fa manelingelina koa io resaka tanamasoandro manahirana le raharaha fa rehefa misy fotoana dia resahantsika izy mikasika an'iny teleférika sy le fivakenitra tao anatin'izay adevitra zay eny ary zay vao tafaradalana amintsika ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara Rambosalama Emilien nanaritra ny fialantsiny moa izy tamin'ny heriny zany dia miaraka amintsika eto izy sady miaraba azy nahatratra ny taontsika no miaraba ihany koa zany tratry ny taona ihany koa miaraka amin'ny député Rambosalama dia todo somatsara député Rambosalama misaotra betsaka na amin'ny fitenenana faniry ary alohan'ny tohizan'ny tava sy ny dinika eto dia mamela vetivety isaotran'Andriamanitra lehibe satria
nomeny ty andro androany ty tsika momeny ny taona vaovao a ka ataoko fa rariny sitsiny raha ohatra ka isorana azy zany satria raha tamy vaovao maly zao de marany reo olobe lasa kanefa moa ny fiainana ohatrany dian-drano ny lasa tsy miverina ary no avy manaraka ihany fomba zanak'olombelona io a tsika ao anatin'izany rehetrarehetra zany a fa samy manana ny androny dia tsy maintsy atao ny isotra azy a satria mbola mena zao andro izao manarak'izay dia miarabanao faniry miarabaniry iny ihany koa ary miaraba ny teknisianina rehetra ao ambadika ao a tratran'izao andro zao ary miarabanareo koa na tratran'ny taona vaovao a taona roa amby roapolo sy roa arivo miaraba ny vahoaka rehetra manjoy an'ity fandarany ity na neta toerany zany a indrindrindrindra ny atao amin'ny boribory-tany faevatra indrindrindrindra ianareo ny faritra iva ianareo ato amin'ny commune urbaine Tananarivo vahoaka malagasy rehetra raha Madagasikara zay manaraka an'ity fandarany ity a ny anam-pitandranomasina koa zay lina isan'andro ary efa nametraka any rovinana izy tiny manomboka rovina ianao no tonga de tongotsika zao a de mametraka ny fiarabana tsika mianakavy a na tratra ity taona roa amby roapolo sy roa arivo ty engane ka ity taona ty a hitondra ny sosiny tsara ary hitondra ny atao hoe fiovana goavana eto amin'ny tany sy ny fanjakana satria efa azo lazaina hoe tsy zaka an-tsena tsony ny fiainana am'izao fotoana zao a ary raha misy viteny taloha hoe efa kitrokely ateo tsy kitrokely tsony a fa efa vahavorona anankiray sisa misokatra ihinana am'izao fotoana zao a ary raha io koa ny tampona de tsika andraisina ka dia mirary atsika rehetrarehetra amin'ity taona ity a ahitan'izany fiovana goavana sy fiovan'ny fiainana zany a ary ho ataotsika angamba hoe ho andra tenentsika indray le zavatra ny tenenin-drareo hoe isy zay tsy vita tamin'ny enimpolo taona ho ataotsika amin'ity taona ity de hitatsika ny zay fahasoavana kinina amin'Andriamanitra zany rehetra zany fa tady tsara fa itsika ihany anatin'ny zavadrehetra manarak'izay a dia mirary fasitranana tanteraka ho an'ireo havana rehetra izay ao anatin'ny tsy fahasalamana am'izao fotoana zao satria ny covid mamely zay iverin'ireo hoe vitatsika io hoe teto amintsika tsy mahavoatsika io hoe voasakany io hoe nefa mbola mamely izy zao ary mbola misy ihany atao hoe eo amin'ny 7 na 8 isan-kerinandro eo no taraiky ny namana vo maly zao araka ny teneniko tao de misy an'le généraly Irlanto zandrinay en promotion mo izy 11e promotion zay 10e promotion zay lasa noho ny covid zany hoe ity zany tsy mifidy zany ty covid ty fa zay tratrany de fa zay ary na ny tamy vaovao tamin'ny herinandro koa aza dia misy hoe zazakely mbola voamonono de efa tratrany covid ihany koa zany hoe ity covid ty zany tsy arakaraky ny fitenin'ity mpitondro ty hoe vitatsika io a aitsika misakana an'io a tsika tsy mahavoatsika eo amin'ny firenena dehibe taraiky fa tsika jerevitsika mandeha fa io zany tsy mifidy eto Madagasikara na mizaza mbola minono na tany amin'ny antitra manjoko fa dia zay tratrany eo zany a dia zay a inona ny fanafody a de tsy misy afa-tsy mifanaovana vaksiny ary tsy maintsy manao vaksiny fa tsy vitany CVO fa de tsy maintsy vaksiny amindreo vaksiny evatr'ireo no atao a mba tsy ho azy ataon'le hoe forme grave ka raha tonga amin'ny forme grave ianao a de araka le teneniko teo hoe rehefa tsy torinao mandeha de fa izy kanefa azo zakanany zany a amin'ny alalan'ny fanaovana vaksiny zay misy karazany efatra Janssen, Pfizer, Sinopharm ary ny AstraZeneca zay ny eto amintsika aloha ka de manentana mba tsy ho azy le forme grave de atao vaksiny ary araka ny fitenenina hoe mamy miaina ary alao maty rapitso toy zay maty androany ka de mirary fa firariana fasitranana aingana ho an'ireo tsy salama ao anatin'izay a ary miombona alahelo tanteraka amindreo lavo ny fahafatesana tam'izany rehetrarehetra zany a na voan'ny covid io a no anatin'ny aretina tsotra zay angamba ny teny fampidirana na manafaniry fa de rosa zay tsika amin'ny mitavasidiniky ny kristianina katolika io izy ry salazay fa de eto
tavasidenky tsika eto amin'ny Miara Manonja fa de efa miainao ny tenanay. Eny ary de tsika koa zany manolotra ny zay firaritso zay sy olo mamoaka Ramboasalama Emilien zany mba ho salama tanjaka tsara ary de miara iriry amitsika de ahita ny fandrosoan'ny Madagasikara miaraka amin'ny zanaka manjafy ary dia ny tolona ataontsika zao eto amin'ny Miara Manonja zao anie de hoe hodivetiny ny rano natsakaina zany ary mba ho hisy dikany sy azo arariny eo anatrehan'ny marina zay ijoroantsika zao ezaka rehetra ataontsika eto amin'ny Miara Manonja zao. Zay mikasika an'iny depute Ramboasalama saika ho ataoko voalohany ny resaka antokotiko Madagasikara aloha atao amin'ny 4e fozy hoe aloha atao aty amin'ny devitra fahatelo zay rehefa mandinika le zava-misy satria lina le poniny boribory tany faefatra zany zao lina le ponina satria izy ty ndraindray tsy de tiantsika no miresaka azy fa zay moa fomba fiantso azy le aty amin'le faritra iva zany ny amin'ny hoe inona ny zava-misy ahoana marina ny fomba fijerin'ny depute Ramboasalama Emilien ahoana ny mety tokony ho vahaolana amin'ity zava-misy ty ianao radio koa mahalala tsara ny zava-misy ary rehefa mitondra andraikitra sy ny traikefa lehibe atao anatin'ny fitantanana Antananarivo niaraka amin'ny ben'ny tanàna ny Ndavalimanina tamin'ny fotoana satria levitra voalohany teto amin'ny tanàna Antananarivo ianao solombavambaoka ianao amin'izao fotoana izao ary raha ny fahafantarako azy de betsaka ireo fitarainina tonga any aminao zany mikasika an'ilay hoe dibo-drano zay tato anatiny ty boribory tamin'ny faefatra ty fa Antananarivo renivohitra aloha zany de tena safotra tanteraka ao anatin'izay fa anaovako tsetsatsiaritra ihany ny kopa zany amin'izao fotoana izao de efa eo amin'le safo vavany efa tafiakatra be ny ran'ny kopa zay nandeha teny amin'ny bypass iny de nahita an'izany rehetrarehetra any tiky zany fa efa mihoatra zany le rano zay vokatry ny rotsakorana zay naharitra tamin'ny alina ka hatramin'ny maraina iny. Depute Ramboasalama tontolon'izay resaka rano be eto Antananarivo renivohitra zay. Ya alohan'ny amaliko an'izay faniry dia misy zavatra tena maika be ty ary tena maika no maika ho an'ny jirama satria raha misy fatapahany reo poto anankiroa zay ao anaty rano dia ho elektrifie ho rano io ary dia betsaka ny faty mikary rana amin'ire toerana anankiroa reto. Voalohany de eo amin'ny fokotany Mandrangobato voalohany eo atsinanany tsenina nosy be zany eo kaikin'ilay trano mitondra ny lo 3T49 efa nandeha tany teo amin'ny vomiera sy ny lefitry ny fokotany tany amin'ny jirama nampilaza n'io fisina poto mitsingevana io nefa mbola mitora fil mitondra herinaratra dia anteniny jirama hoe ho avy zahay ity numéro tsy misy lana zany tsony efa raha zavatra ohatran'izany matoa ny olona tonga ana de tokony tonga dia midina mijery de atao ny asa fa tsy iandry sanatria izany iandry enjera zay vao anao nareo de ho tonga ndray hoe docteur après la mort zay foana matiny anareo ary izy indray no anlianareo rehefa avy eo hoe ka nareo fokotany ohatran'izao nareo nefa ny olona alohany tongavan'ny loza de efa niteny tany aminareo ary niteny hoe misy loza ohatran'izao ka sola enjehan'ny vahoaka ianareo araka amin'ny fiteny anatin'ny lalàna hoe non assistance des personnes en danger efa fantatra fa loza tatao io miloza efa ho avy satria raha misy de misy de eo amin'ny 3 centimetatra treo sisa raha fiten'ilay olona tonga laza taminareo tany amin'ny jirama mampilaza ny olo zao de ho tapaka le poto sady mitona herinaratra eo amin'io secteur io dia mbola ampiandrasinareo indray ka de efa mba amafisineto zany zavatra zany fa tompona ndraiky nareo raha misy loza mazo eo amin'io secteur amin'io fokotany Mandrangobato io torak'izay koa neny amin'ny fokotany apefilo Ambodirano amin'ny secteur 5 efa misy poto ao efa miongapotsiny ary ny tambohan'ilay mpitratroka amin'ny atokotiko Madagasikara amin'io secteur 5 io miazona n'ilay poto efa natao zany taratasy zany ary efa tsy niavy mponina nalefa any amin'ny jirama fa de hatramin'izao fotoana zao tompoko de mbola tsy misy fijerena na kely azy de ndrasana indray ve efa ho tonga ny loza tapaka ny fil mitondra ny herinaratra de milatsaka ao anaty rano tady io fa rano iny ary tsy eo amin'ny rano eo amin'ny 4e mainy fa mazo aty amin'ny rano
aty amin'ny boriboritany voalohany koa aty amin'ny fokotaniny andava mamanjesika voalohany de mahazo amin'iny ambilamy be iny de te fokotany firy no électrocuté raha ohatra sanatria zany ka tapaka io poto io ka de va miteny aminareo jirama zany eto hoe mba ajereo amindreo faritra anankiroa reo ao amin'ny AP-Filoam-Boudrano secteur 5 misy an'io poto io zay efa miakina amin'ny tambo fotsiny fa raha tapaka io de ho zava-dova satria io feno courant io rano io ary tsy hoe ho trano anankiray fa teo amin'ny faritra rehetrarehetra eny de efa ao anatin'ny rano daholo araka fitenena hoe faritra iva zay zany maika no maika zay faniry ary anaovana antso avo eto ho an'ty mpitondra fanjakany ty ho an'ty jerama ty ijery anao ny asany fa tsy sanatrin'izany anao docteur après la mort ndray de fametsiny eto i raha malala no ty fitondrany ty de fitondrana mpanilika tsy mampandray andraikitra ka de atao antso zavatra zay ary efa teneninareo misy azao ka de ataovy liva tsy tenindray nareo hoe tsy nafantatra efa miteny eto zany zay hoe misy zavatra mitranga ohatran'izao ka dia tenenina aminareo zay zavatra zay fa araky ny fitenena hoe misy lalàna azo anenjehana anareo de ny hoe non assistance des personnes en danger zay ngambany amin'iny faniny fa de hiditra am'le resaka hoe am'le ranona Tananarivotsika ny ranona Tananarivo dia tsy voazao no nitranga hoe androany ka iteny mpitondra am'izao fotoan'izao hoe tapoko io fa efa nisy io ary tam'izany fotoan'izany zay raha tamin'ny lefitra voalohany ny tanàna Tananarivo vao alohan'ny fotoam-pahavaratra de efa misy natao hoe fiomanana isaky ny arrondissement délégué d'arrondissement sy ireo service technique rehetrarehetra ho aminy dia efa manao an'izany fiomanana zany amin'ny resaka amin'ny fiarovana ny Tananarivo amin'ny karazana tondradrano za tsy teny hoe tsy nisy tondradrano tamin'izay nitondra teo nisy fa tsy tahaka azo zavatra mitrango zao tsy tahaka zao zavatra mitrango zao inona ny antony de zavatra tsotra fandraisan'ny tompon'andraikitra tsirairay andraikitra any amin'ny toerana misy avy tsirairay avy any manomboka amin'ny délégué d'arrondissement zany zay tenany fotony ka hatrany any amin'ny fokotany inona tiako tenenina am'zany tiako tenenina am'zany de zavatra tsotra ny président fokotany dia tokony mahafantatra tsara amin'ny fiainana andavanandro ny ao amin'ny fokotany misy azy ny fiainan'ny olona ao amin'ny fokotany misy azy fa ny zava-misy am'izao fotoanany le président fokotany tsy raha mirarahany zany fa zavatra hafa ny eritrereto am'izao sary zao ve de moramora raha tsy hiteny fotsiny tamin'ny oran'alina zao raha ijery ny iny amin'ny raha voangy Andrena Valina sy Rana Valina sy AP-Filoha iny any ka lalana vonamboarina tamin'ity fitondrany ty ary ny ministèran'ny travaux publics sy ny ministèran'ny fitantanana ny aménagement territoire sy ny service foncier no tompona andraikitra tamin'izany amin'ny lalana rehetra fivoahany herina Tananarivo voana voziny ary tamin'izany de nanaovana oera be mihitsy ny resa be mihitsy hoe zao mifandehan'ny asanay zao mifandehan'ny asanay tadio tompoko fa izao nanao an'izany taratasy zany nanao sy ny azany taratasy zany nazahoana an'io famatsimbola nanaovana an'io toizinareo le izy fantoizinareo ny amin'ny lalana azy izy maninona jerevony tsy nijerenareo akaiky ny ahoana ny assainissement ahoana ny famoahana ny rano ary mialatsiny miteny an'izany eto satria tamin'izany fotoana zany de tamin'ny andro inga secrétaire d'état amin'ny tanàna vaovao sy ny fonenana am'izao fotoana zao zay DG amin'ny tao amin'ny ministèran'ny fitantanana ny iny izy teo ny MD Paty no tompona andraikitra tamin'izany fotoana zany de tsy rehefa inona zavatra mitranga am'izao fotoana zao tsy zavatra mandeha eto ny rano tsy rano ary ny resaka assainissement zany de jerevo fa tsisy mandeha am'izay lôny zany hoe rehefa tena jerena zany ny zavatra ataonareo am'izao fotoana zao de tsy misy fijerena fidinany fotony na kely aza fijerenany hoe ahoana ny tena fandehanany ty rano ty fa faly mijery fotsiny hoe vita lalana migodana mivoaka na Tananarivo RN1 RN2 RN3
RN7 RN4 faneto amin'ny tanànan'Antananarivo a izay ivoana tsy misy fandehany tsy misy fijerenana kely aza manarak'izay tompona ndraiky tam'izany manomboka tompona ndraiky tam'izany voalohany de président fokotany am'izao fotoana izao zay efa nitenenina impiry teto hoe atao amin'ny fifidianana président fokotany a fa tsy mandeha tsony ny asa fambatsony any amin'ny fokotany eny maninona efa mandeha routine fahazarana fotsiny sisy ny ataon'le président fokotany am'izao fotoana izao ary araky ny fitenenina hoe la routine est une maladie qui tue lentement mamono moramora ny fiainana io routine io a ary ohatran'ny cancer ohatran'ny homamiadana zany ny ana président fokotany am'izao fotoana izao raha ohatra ny président fokotany zay efa nedina hoe atao amin'ny fifidianana no président fokotany io nanomboka tamin'ny zahay solomavamboka tamin'ny 2019 zay efa nedina tamin'ny ministra Razafy Mahefa de nedivana koa tamin'ity ministra vaovao ty hatramin'izao tsisy tokotany manina ny atony zavatra hafa nieritreretinareo a président fokotany de nifikiranareo amin'ny sezanareo a asainareo mikarakara manomboka zao ny liste électorale anliana zay olona fidy eo amin'ny satria zany ny zavatra herinay am'izao fotoana izao ary mandeha be raha fokotany satria matahotra mafy am'le sezanareo nareo a de fikitra mafy am'le sezanareo nareo a de tsy nareo président fokotany nefa zao jereo zao ny zavatra mitranga any amin'ny fokotany any amin'ny rano eto amin'ny boribory tamy faefatra zao a raha ataoko hoe ny faritra iva rehetra eto amin'ny boribory tamy faefatra manomboka amin'ny farany avaratra andrefana apefilo ambody rano ao anaty rano lamy vato apasika zay mantenenareo teo ao anaty rano ary ny olona mandeha tongotra de miampita sarety eo amin'ny lambamena mbola voatery mandondray a ary arizato ronjato tagina sarety miampita ery amin'ny tetezany ray ny dafy de eritreto amin'ny dimanjato ary zany dia eritreto raha mbola mandeha bus ny olona de mbola andoha dimanjato koa zany hoe raha miala any Amboditsiry ianao zany amin'ny 154 ina ka hoe ty amin'ny MBS de eritrereto fa lasa 500 frais satria 500 atao amin'ny tetezany ray ny dafy 500 sarety 500 ndray mialo amin'ny lany vato apasika mandrapatonga any amin'ny MBS de mba eritrereto am'izany olona ohatran'inona ny olona mandeha am'izany bus zany fasiarana ny olona de mbola ataon'izany inona ny atiny mbola tsy fahaizan'le président fokotany tatana an'le tanàna zay atao hoe fototry ny fampandrosoana raha nijerena re président fokotany reny hatramin'izay ka tena nandrehitra tsara ny andraikiny ny amin'ny fampandrosoana ny eny fotony a tsy ohatran'izao ny zava-mitranga amin'ny tanàna Antananarivo fa tsy raha in'le mpitondra satria tsy lara-pahamehany zany no an'le mpitondra am'izao fotoana izao a fa ny lara-pahamehany no an'ny mpitondra am'izao fotoana izao de manajanona andreo président fokotany reo a hikarakara ny lisy-pifidianana satria am'tian'ireo fonty 2022 ty ndreo fonty lisy-pifidianana dia atao zay anliana ny pombany tiako Madagasikara atao zay anliana ny mpikambana ny ataoko ty Madagasikara any fanalista am'izay rehefa mandeha fifidianana amin'ny 320 il listiny no mandeha zany mamaika ny président fokotany eo ambanin'ny fifezan'ny district sy ny ministère ny intérieur am'izao fotoana izao a ny anao nito fa tsy miraharaha izay atao hoe fiainana fokotany any zahay tamin'ny andronay tao amin'ny lefitra voalohany alina ny alina niny de efa mandeha mivoaka ary teneniko aminareo fa alina de efa nandeha nijery ary mahita amin'ny fahorenin'olona iny amin'ny ambobarikely Tanosy be zany ambobarikely ny atsinana iny mamorona ny canal andretany iny fa tena le sary mivoaka teo de reny anaty piscine reny tena nandeha tany satria mandefa FB ny olona mba jereo ty monsieur le député tonga ho amiko any amin'ny quartier Textone de nijerena fa tena zava-doza miakatra ny rano maloto miditra any an-trano zany ny ainana ny salon sy ndretrehitra potika tanteraka mitiny tompona raiky tam'izany voalohany de président fokotany miakatra ny any amin'ny commune zay tsy mijery ny any anelakailatrano rehetrarehetrany tsy mijery hoe inona lara-pahamehana am'izao fotoana izao inona tokony efa natao nandritra ny fahatongavan'ny orana inona tokony efa natao taloha tamin'ny andraisana ny fitantanana zay tsy mipetraka zany fa amin'ny alina tonga de efa mandeha de efa mijery ary efa mijery ny toerana hoe raha tonga zao aizana sinandreto olona reto raha tonga ny firotsahantany eny ambanina mpamarina aizana sinandreto olona reto fa am'izao fotoana izao ne tsy misy an'izany
ny faritra iva dia tsy hoe eny misy rano ihany fa faritra iva koa eny ambanina mpamarinany ary le faritra tahorana ary tena zava-doza mihitsy ary misy fianakaviana efa misy trano efa 800 efa ho asorona eny zany ary ny tena betsaka amin'io zavatra io dia boribory tamy faharoa sy boribory tamy faefatra boribory tamy faharoa moa dia amin'ny ilany atsinanana sy mahasokely amin'ny ilany andrefana fa boribory tamy faefatra manomboka amin'ny fokotany tsy mialon-jafy ambanina mpamarinana akady lalana tsara faritra atya tsara faritra ty dia ao anatin'izany atao eo anatin'ny faritra iva raha ny zava-doza amin'iny daholo ka tsy vitany hoe tenena fotsiny le olo melana rova zava-doza ty fa mila apetraka ny hoe inona mesure d'accompagnement ametrahana nyreny olo reny am'ireny faritra reny ane aloha zava-tsara ny resaka fa am'ireny faritra reny de misy olona miasa tena misy mivarotra misy manao andreny hoe réparation na électroménager any amin'ny fokotany any ho asorinao izy inona no iainany tsy vitanao ny ame an'ireo hoe enim-bolana de ho fananao isan'andro ary tsy ho arakaraky ny tianko zany fa zay tianao anaovana azy eo ka zany zavatra rehetra zany tokony efa jereny le mpitondra avaty amin'ny fokotany miala reto daholo ny olona manana olana amin'ny rehefa tonga ny rano sy ny mety fiotsahany tany alefa any amin'ny commune zany zavatra zany de anana commune no mijery any zavatra zany any amin'ny ministère amponina any amin'ny ministère ny atany any amin'ny BNGRC mba hijerena ny hoe ahoana ny trano anaovana an'ireto inona mesure d'accompagnement mena an'ireto olo reto raha amin'ny resaka fiainana andavanandro amin'ny resaka sakafo fa am'izao fotoana zao efa manao sorovaton'le jampy vao milana efa voadona zay vao hoe inona ny atao ka zany zavatra zany anisan'ny tsy fahaizana ny fitantanany raharaha fitondrana ny raharaha-mpanjakana zany tsy fahaizana ny fitantanana ny vahoaka zany fiainam-bahoaka zany ary dita mibaribary mihitsy fa hoe sendrany olona tsy niomana am'izany fitantanana ny raharaha-mpanjakana zany fitondrana fanjakana zany ty fitondrany tya fa ohatrany hoe par accident de tonga to de io manaonao foana ary lasa mirediredy ny farany eto zao raha ohatra zao tena mahafantatra ny mpitondra am'izao fotoana zao ny hoe lahara-pahamena de zay vola be azony tao natao am'izany hoan'ny fitantanana Tananarivo zany tamy tantanana Tananarivo ane de tena betsaka amin'ny financement tokony ho azo ary na ny io ny ambassadeur an'Union européenne io ny ambassadeur ny Allemagne taloha tao ny ambassadeur ny Suisse taloha tao de efa teny mihitsy ny hoe betsaka any amin'ny vola tiana omena anareo hoe ho an'ny tanàna Tananarivo fa ny olana de zao raha vao tonga eto voly io de tsy meny fanjakana fobe anareo ary tafitra tam'izany ty fanjakana ty satria mbola nahazo hery-taona zay vao natao fividianana bentanana Tananarivo de 2018 à 2019 ka mbola ao anatin'izany ty fanjakana ty fa tsy hanilitra an'indray hoe io efa tamin'ny maninona ary zany tsy nitenenareo tamin'ny régime teo aloha tafiditra anareo ary tsy reo fitantanana Tananarivo tam'izany tsy nisy atao hoe ny fanampiana avy amin'ny fitoram-panjakana avy any satria vao tonga de fa kapany ny fitondrana foibe de ny tanàna Tananarivo tao no nanao ny zavatra rehetrarehetra mba hitantanana ny tanàna Tananarivo zany ary ny atao hoe ny loza mitranga am'izao fotoana zao sy ny zavatra mitranga am'izao fotoana zao dia tsy oatra mitranga am'izao fa tena ty efa sangy mihoatra ny loto izay ty zavatra mitranga tya satria raha ny fijerena zava-misy anaty rano any sy ny zavatra mitranga any amin'ny faritra ivany dia tena mampalahelo ary araky ny teny teo hoe tena mba misy fanjakana ihany ty tanàna ty raha reo domy Jésus de io de mandeha makava ataony dia indretrehitra fa io izy io de tsy lahara-pahamena izy zany zavatra zany tsy de zay loatra fa raha lahara-pahamena reo zavatra mitranga zao de raha io 152 millions 791 000 inona tsy ho vitany raha ohatra hoe bary fokotany inona tsy ho vitany zany mena ny fokotany de tsy tendrenareo hoe io ndray fa mitady tantana
zany zay raha ohatra zany nataonareo ary zay raha miteny hoe ataovinareo mora ikritikeny anareo hoe mandeha za tsy mandeha mahitsy ny fitanana sa tsy mahitsy ny fitantanana fa raha zany natao tsy divotra ny ohatran'izao Antananarivo hoe ary efa raha ohatra ary zany natao efa miandry procédure ela be tia zay vao ivoaka ka hitanareo am'zay tsy lam-pahamehana ho anareo mihitsiny hoan'ny isan'andro ahoana indray atao hoe ny ahoana ny iadina amin'ny vidanana fanafana rano zany problème an'ny olona am'izao fotoana zao fa tsy andeha hoe mandeha miakatra amin'io de mijery an'Antananarivo inona problème ny ijery miakatra mandeha tongotra anaty rova de mahita an'Antananarivo hoe zany de ny eny Andohalo de efa mahita an'izany rehetra rehetra iny mahita an'izany fa tsy hoe hitangina an'io de hoe ijery an'Antananarivo inona ny tombontsoa azo am'izany ijery an'io miakatra an'io de efa vita ary tady io tsara fa ny any amin'ny any ivelany any le anan'olona tongotra amin'ireny toerana avo ireny de anisany fahafinaretana mihitsy fa sady manao fanatanjahantena mahita ny fijery hoe Antananarivo ohatran'izao izy amin'ny alina sy ndrehetra fa zany zay hoe tsy lara-pahamehana ho an'ireo olona reo mihitsy ny tanàna Antananarivo fa entina sesehoana fotsiny hoe ohatran'izao nitondrany an'ity izy ty ohatran'izao nitondrany tanàna Antananarivo ty ohatran'izao nitondrany an'ity ka mampalahelo mihitsy le izy ary io ohatra zao io resaka rano de nga i secrétaire d'État ny tanàna vaovao sy foneno ihany no atao hoe ray be an'ty PIA sy ny produire ty zay ohatrinona vola men'ny AFD tamin'ny PIA io nanaovana station de pompage mba elana am'izao trohana ny rano station de pompage eo am'izao 67 hectares station de pompage eto canal Andretany aizy izao de tokony etrehitra mitondra fanjakana hoe zany ve ny fitena fahaizan'le olona mitondra amin'ity zavatra ty vola lany tamin'io de kolasy daholo nahazo azy zay tokony ho aloha zany vola frantsay de lasany amin'ny frantsay de zao ny tanàna Antananarivo ny tombontsoa azy ny tanàna Antananarivo ao anaty rano kanefa dia namboarina hoe canal premier arrondissement 3e arrondissement 5e arrondissement adeny amin'ny 6e arrondissement mahazo tombotsoa amin'izy io kanefa de araky ny teninareo teo hoe jerevy ny any amin'ny 3G angary amin'ny VO hoe jerevy ny amin'ny any amin'ny Forodamba rehetra rehetra de zany Bekrary sy ny rehetra rehetra iny jerevy ty amin'ny Ravanganena Val jerevy ty amin'ny Ouest Mananjara sy Madera Namotana sy ny Ouest Kadimbahoaka iny fa tena rano be zay atao hoe UPIA zay nga i secrétaire d'État Gérard io no alisany nanao azy niaraka tamin'ny ministre Ramanatso Benjamina sy Ramatoa Christine Razanamaso mbola izy ihany koa ny fanaovana canal C3 sy canal JR bassin tampon mialo Namotana mialo amin'ny Fokotany Ouest Mananjara mivoaka de mahazo ny premier arrondissement mahazo ny 3e arrondissement aizy izy zao mahazo amin'ny 4e arrondissement aizy izy zao tsisy ninona zany hoe matona Antananarivo ohatran'izao nefa efa misy vola be karana ohatran'io de no tsy fahaizan'ilay mpitondra any alana zay tokony anjarany manamboatra azy atao hoe ny lalana municipal dia tsy vitany satria dia tsy omeny io mpitondra fanjakana io ny atao hoe fond routier zay ao amin'ny ministère ny travaux publics ny mitantana ataony inonao avadika amin'ny toeran-kafa kanefa lalana Antananarivo anjarana Antananarivo tokony azo zany fond routier zany ka zay ny teneniko hoe zavatra mitranga am'izao fotoana zao dia mampalahelo raha fijerena Antananarivo satria ohatrany tsy raharaina mihitsy Antananarivo ny ataon'ny mpitondra am'izao fotoana zao zavatra hafa no masetriny masery mpitondra fa tsy tena le fijerena akaika ny vahoaka am'izao fotoana zao na amin'ny resaka lalana na amin'ny resaka fiainana andavanandro na amin'ny resaka sakafo na amin'ny resaka sosialy zany de tena tsy misy miraharaha fa tsika koa moa araky ny fiteny malagasy hoe tsisy lehibe ohatra amin'ny vatolampy de angeren'ny vorona tsy miteny io efa tsy miteny de zaiko
efa tsy miteny de zay angereny mivorona zay na hoe tanàna mponina Tananarivo azy raha tena hoe mba marary aminay zao ka rehefa tsy miteny tsy solombavam-boaka marina fa solombavam-boaka afaka miteny fa raha za re tsy avitenina fa rehefa tsy teny ko mivahoaka de araky ny teniko tao tsisy lehibe ohatrany vatolampy fa rehefa tsy miteny angereny mivorona zay angamba ny azo tenenina amin'iny namana ny fa mampalahelo le izy ary ataoko hoe raha ny tokony ho izy lojikan-javatra de tokony tsy ohatra zao tanàna Tananarivo satria na le filohan'ny repoblika de niteny hoe niza mera tonga ao de apiko na tsy mitovy atoko amiko aza raha zany lany izy tamin'ny 2018 ka tamin'ny 2019 tamin'ny namaranan'ny Nenalora Valomanina fitondran'ny tanàna Tananarivo tsy name an'izany ny fanjakana na taparata na de atao hoe manana droit zoan'ny tanàna Tananarivo no misitraka zany zo 1 milliard d'ariary ho an'ny tanàna Tananarivo tsy nahazo an'izany ny tanàna Tananarivo ary natao raha tamin'izany de tsy misy afa-tsy faninjehana toafo ho an'ny tanàna Tananarivo hatramin'ny tenenana solombavam-boaka zazany sy ny prime ministre tamin'izany hoe jereo mifakona Tananarivo fahazalozanao manenjika ny mpanao politika fotsiny Matsianindry Valomanana kanefa tady ho tsara viditra zao izy de aiza ny tanàna Tananarivo am'izao fotoana zao tsaratsika jery manao ny fampitahana hoe tamin'ny fotoana iny zay no lamina trafika eny amin'ny mahery zany mbava homana ampomeritra ary atsipy eo ny le tanomby atsipy ny teny any amponiny malala zay angamba ny atao hoe anaovantsika niny faniny fa de atompona andraikitra dolo no ka ty amin'ny fokotany azy misana tanàna mandrapatonga hatrany amin'ny ministera ary ataoko hoe hatrany amin'ny prime ministre sy hatrany amin'ny filoha satria reo ny lehibe an'ny administration reo ny lehibe an'ny mpanatanteraka eto amin'ny ny vaovao aloha zany de eny ambody ady eny ko de misy trano enjera de nisy zazavavy tototry ny tany teny fa no fiarametany rehetra moa zany de afitra somatsara ny ilay tovavy kely zany marobe ary feno traboana am'izao fotoana zao deputera Amboasalama indrindrandrindra eny amin'ny boriboritany voalohany zay mifanakaiky mifanila amin'ny boriboritany faefatra ihany koa zany satria de eny ambalahana ny rano am'izao fotoana zao iny akasiny iny abetsaka no menimenina am'izao fotoana zao tena sahirana reo vahoaka ny anatin'izany toerana izany io moa zany rehefa nienona le fanazava-kevitra nentinao teo de ny aminy hoe le fandraisana andraikitra miainga avy any anivo mifokotany sy le commune zany olana goavana zay midona makaty anivo ny ministera le izy ary lay rano be miakatra ohatran'izao deputera Amboasalama Emilie de vao mainka mahapotika ny lalana omaly de nandeha teny amin'ny lalany teny amin'ny trano dimy teny zay ataontsika hoe miditra eo amin'ny sapana ny trano dimy le makaty Anosipatrana io eo amin'ny 200 metatra angamba ny alavan'ny lalana tena lavaka tanteraka mandrapatonga ny aty amin'ny FVK-FM aty zay misy fiangonana iny miampindray aty amin'ny lambamena mitodika indray makeny iny Ampefiloam-body rano maro be izy am'izao fotoana zao zany le lalana tiako mba hanaovan'ny deputera Amboasalama précision araky ny fahafantarana ho azy hoe inona ny tena olana amin'ity lalana eto Antananarivo renivohitra ity ohatran'izany satria mahazo message io ery lalana 67 Jesosy Mamonjy atao madinika iny atao madinika tena mijaly ny olona ary misy aza toerana zay misy voana maloto zany amin'ny andro atoandro be zao eo akaikin'izay lalana zay zany raha afaka manazava an'izay deputera Amboasalama Emilie problème ny lalana eto Antananarivo dia tao hoe mifanipy-baolina ary manao ping-pong ny ministera ny travaux publics sy ny commune urbaine Antananarivo marina fa zany lalana rehetrarehetra teneninao zany dia tafiditra amin'ny atao hoe route municipale na route communale ho an'ny commune rurale zany kanefa misy ahafahan'ny commune manao an'io lalana io de misy ataon'le hoe fond routier fer moa no ny anarany teo aloha fond d'entretien routier zay tokony omeny ny fanjakana foibe
ho an'ny commune urbaine Tananarivo anamboarana an'io lalana io. Ary rehefa tsy ame izy a de tokony mifanaraka amin'ny ben'ny tanàna ny amin'ny fanamboarana an'io lalana io zany. Satria tady io fa isaky ny commune dia manana zola atao amin'ny hoe io fond routier io. Ary ao amin'ny ministeran'ny travaux publics no akana zany. Raha nefa nanao taratasy ny tanay ny lalana eto amin'ny boribory tamin'ny faefatra iny amin'ny trano 10 iny amin'ny lany vato pasika zay andehanana sarety am'izao fotoana izao ny eny amin'ny Apefiloambodirano dia valiteny rehefa nanontaniana zany ny tompona ndraikitra atao amin'ny commune urbaine Tananarivo de hoe tena efa fantatray mihitsiny a ny olana amin'izy io fa tsy omeny ministère ny travaux publics ny fond routier. Kanefa ny ministère ny travaux publics de dedaka hoe amin'ny fond routier zay manambola be ka vola kelyny tokony hoan'ny retsy le entreprise zay mbola tsy paye am'izao fotoana zao nefa nanao ny assainissement lalana tsy voaloha tokony ho payeny de manina ara tsy omena le volana Tananarivo. Ny dikan'izany a raha mifahitako azy mazava be raha mifahitako azy de zavatra tsotra na ao amindrareo samy mpitondra aza de efa tsy misy tsony lay ary efa mibaribary ny lesaka hoe tsy misy cohésion ary tsy misy tsony hoe solidarité fa samy maka azy. Inona moa problème andreo hoe Antananarivo ane ty tady tsara fa raha Antananarivo mifoha am'izao torimasony zao amin'ny foha hoe sadisy manaova anazy zao a ho zava-doza misy an'izany tsy misy mahatsapa an'izany tsony eo a fa mieritreritra Antananarivo ho bado mieritreritra Antananarivo mbola ho babakoto a de manao an'io ka avy any amin'ny ministère-ny travaux publics mahatonga an'izao olona zao a eto amin'ny faritra Tananarivo de Tananarivo koa efa manana problème koa am'izao fotoana zao amin'ny resaka fidiram-bola sy ndretreritra raha tsy hiteny fotsiny hoe manino ny reny atao hoe ampiakarina reny ny etrana Tananarivo, ny etrany tranona Tananarivo sy ny etrany ny tany mahatonga ampiakarina zany a dia tsy maharaka tsony le fidiram-bola tanàna Tananarivo de tsy maintsy ampitomboana ny etra dia vahoaka ihany no lanakeo ampiakarina ny etra de miena ny mitrany any ampibo ny kakizy azy de miena koa satria raha tokony angeriny telo ny ankizy lasa indroany satria lasa alohany amin'ny etra ny vola tokony hoanina de lasa tsy intelo sakafo tsony ny ankizy a tokony kaka intelo tokony angeriny telo fa lasa indro ihany de menatra am'izany ka zany zavatra zany mahatonga miteny hoe ny tanàna Tananarivo mahatonga ny olona problème lalina Tananarivo a miara-miasa sy mifanipaka anatiny reo satria samy te manana atao hoe objectif ny tsirairay a amin'ny fitondrana amin'ny tanàna Tananarivo sy fitondrana amin'ny ministère zao zavatra mitranga de zay koa amin'ny mampanohatra de aloha zavandresaka fa vahoaka mampalelo fa mety aminay io ataovy vahiny de petanay foana isanandro a rehefa tsy anao ny azy fa vahoaka fotsiny mampalelo ka zay mahatonga miteny hoe ny vahoaka ny tompon'ny fanjakana amin'ny vahoaka ny fanjakana hita ny vahoaka hoe izy zany nanao sy tsy nanao a ary rehefa taitra amin'ny torimasony ny vahoakana Tananarivo a de eo tsika mahita hoe eny zany ty de zay hoe zakao anareo ny anareo fa efa ampy loatra ny atao hoe resaka hoe nampinanareo vahoakana Tananarivo sadisma de ampijaliona no ihany ataovy mafy be le resaka fampijaliana Tananarivo de nareo ihany jinja vokany eo tsy solombavam-bahoaka amin'ny teny ary ny solombavam-bahoaka dia lanceur d'alerte solombavam-bahoaka de mitondra ny eteta amin'ny vahoaka fa dia ianareo tondra nareo amin'ny exécutif tomponatoka raha ohatra misavatra ny mitaitra amin'ny torimaso vahoakana Tananarivo am'izao fampijaliana ataonareo azy zao na amin'ny resaka jiro, resaka rano, resaka lalana, resaka vary, resaka fanafody rehetrarehetra zay mikasika amin'ny vahoaka de olana eto Tananarivo nareo tompona ndraikitra am'izany fa tsy ny solombavam-bahoaka zay atao hoe ao anatin'ny
Anybatsakana mpanao lalàna zay angamana azo lazaina amin'iny hoe problème-nio a dia ny ministèran'ny travaux publics izay tokony ame famatsim-bola ny commune rehetra era Madagasikara ny fanamboarany dalana no tsy manao ny asany marina fa misy fidiram-bolany ho an'ny commune fa matoa nasiana zany fond routier zany de tokony mena lizy fa tsy avadika ary amin'ny toerakafa ananovana any amin'ny asa amin'ny toerakafa. Ya tsika moa zany zao a miandry ny vokatra hoe firy ny traboina firy ny tsy manan-kelofa na ahoana ny fahampitehana ny éboulement ny fiotsahan'ny tany ny faharavan'ny trano hatreny Ambomahitsy mitohy eny Ambodiady mitohy eny Bemasoandra marobe manodidina Antananarivo sy Antananarivo teny zao teneny rina teo député Rambosalama hoe tsy mbola cyclone io fa raha de fotsiny io aloha de misy ny réunion d'évaluation zany ataon'ny BNGRC sy ny tompon'andraikitra samy de ho hitantsika io zany vokatray tsika moa zany de miteny arak'izay nresana teo zay ivadika adevitra kely hafa député Rambosalama am'ilay satria zarako azy ianao zany satria ny fahafantarako anao dia manam-boninahitra ianao miaramila ianao teo anivon'ny tafika malagasy cursus satria dia anisan'ireo teo anivon'ny régimenta mpiarin'ny filoha ianao anisan'izany ohatra teo amin'ny filoha Didier Ratsiraka parachutiste ianao eny anivon'ny para zany ary dia teo anivon'ny état-major ny tafika malagasy tamin'ny fotoan'andro ny rasidiso faharoa laharana faharoa teo anivon'ny état-major ny fahafantarako ny andraikitra zay nisahanao dikan'izay mahalala tsara ny andro ny 12 janoary ianao andro manam-boninahitra zany tsika moa fa 18 ny volana janoary androany dia azo lazaina hoe mbola sy tara ihany ny actualité tamin'ny fotoana iny député Rambosalama Emile de somary nahataitra sy nahagaga maro ihany lay nahita n'lay manam-boninahitra zany teny amin'ny vondrona na ny régimenta ny vondrona mpiaro ny filoham-pirenena zany zay nanao rehefa takitakin'ireny moa zany de hoe eo lay fananganan-tsaina fibaikoana de ny zandry indrindra no manao ny fibaikoana de manao an'le fomba mahazatra le manatitra gisa ho an'ny ray aman-dreny de le manao an'le fanazarantena kely samihafa zany ao anatin'le andro manam-boninahitra fa ny lokon'akanjo tamin'iny tena nampiavaka andrehetra satria lokon'akanjo orange anita tamin'iny de nandritry ny fotoana iny dia nanao an'izay lokon'akanjo zay ihany koa ny sega zany hitantsika amin'ny sary zao izy ny sega nanao lokon'akanjo orange zany de tamin'izay izy no nitondra an'izay hoe fampitandremana ho an'ny mpanohitra zay ny hoe manakorotana ny rafitra demokratika zany ary de raisina ho tony fahavalo-pirenena io tsy manao akanjo orange io fa manao kaskety manao polosa t-shirt fotsy de manao jogging somary bleu nuit sa bleu marine ny ministry ny fiarovam-pirenena général Rakotondrina Richard zany ao anatin'izao sary zay hitantsika izao fa ny ankoatran'izay moa zany ny aoriana n'ilay filoha zay miazakazaka miaraka aminy zany de manao akanjo orange misy moa zany azo lazaina hoe mpiasa ny fiadinan'ny republika tena liana ahenony feon'ny député Rambosalama Emile mino fa manakambara satria mifahafantarako anao dia atao anatina manam-boninahitra anao teo anivon'ny tafika malagasy dia nakalaza hatrany ianao ny 12 janvier satria io 12 janvier io zany dia niraisitsika io fahakalazana satria raha ny fitadiko de ohatran'ny nanomboana sa nivoahan'ny mpianatra teo amin'ny akimila izy io député Rambosalama Emile ka tena hoe zay hoe tsara toerana ianao mba hiteny sy resaka lafin-javatra ohatran'ireny marina tokoa zany faniry ary raha tantarany 12 janvier moa tamin'ny andiany voalohany izy io no nitranga dia atao hoe andro natao hiarabana ny encadrement tao amin'ny akademia miaramila zany amin'ny fahatongavan'ny taona vaovao sy fotoana ihany koa zany izay araky ny tenenina moa hoe miaramila tamin'izany tao anatin'ny règlement dia tsy mahazo manao réclamation dia hoe mba andro anankiray ao anatin'ny 523 andro mandritry ny taona mba hanaovana réclamation sy mba hijerena ny tombotsoan'ny mpianatro manam-boninahitra mpianatro manam-boninahitra satria tamin'ny andron'ny première promotion nisy zany dia niditra koa ny andiany faharoa de tamin'izany fotoana zany moa tao anatin'ny règlement miaramila de hoe la réclamation permise aux subordonnés
que lorsqu'il a obéi zany hoe tsy afaka manao réclamation zany ny miaramila zay mpanatanteraka raha tsy vita aloha ny zavatra nataony mampianatra manam-boninahitra zany a de mba mieritreritra ny hoe mpianatra manam-boninahitra zany mieritreritra hoe hitondra voninahitra zany a dia mba mieritreritra hoe fiainana mba ho tsaratsara koa de nykeo tam'izany ny mpianatra ao amin'ny andiany voalohany a nanao réclamation ny hoe atsaratsara ny fiainana tam'izany fotoana zany tateorina moa izy a tena vadika hoe hoandro manam-boninahitra rehetrarehetra eto amin'ny tany sy mifanjakana fa tam'izany eto amin'ny hoan'ny akademia miaramila ihany kanefa moa nisy mpianatra manam-boninahitra avy any formena avy any velany a ny Saint-Syrien misy ny avy any Cuba misy ny avy any Firaisina Sovietika misy ny avy any Roumanie misy ny avy any France any amin'ny mpitondra sambo Brest misy ny avy any amin'ny salon ny pilote a de natambatra hoe aloha tsy asiana fanavahana fa mitambatra ho anankiray zay any 12 janvier atao tsotsotra dia ny tena ianao tao hoe ianao tao anatiny ia vao mivoaka ny école tamin'ny andiany fahafolo a ny taona 1979 de fa niasa tao amin'ny sécurité présidentielle ary sécurité présidentielle RESEP tam'izany fotoana zany a dia tao amin'ny atao hoe ny fiarovana ny filoha dideratsiraka nisy bataillon dimy zay a tamin'ny zany fotoana zany ary bataillon dimy io a de sady manao ny fiarovana ny filoha dideratsiraka no nanamboatra an'io lapany avoloha io miaraka tamin'ny koreanina tavaratra de bataillon tam'izany a roa taty Ambohitsiroatra de telo teny avoloha ary ny couleur ny filoha dideratsiraka tam'izany a de imena be iny couleur menamena be iny a de misy ny sariny dia bataillon tam'izany teny Ambohitsiroatra de natao hoe bataillon de commandement régimentaire zay io zany tena atao hoe mijery ny fitantanana kapeny ho an'ny fitondrana kapeny tao amin'ny sécurité présidentielle de misy ny 3e bataillon zay tao Ambohitsiroatra dia ny bataillon voalohany sy faraikitra fanamboarana ny lapany avoloha io ary manampy le bataillon anankiroa Ambohitsiroatra amin'ny fiambenana ny filoha dideratsiraka sy ny resiny atao hoe ny fandehanany fitetezana ny tany Madagasikara zany tam'izany zay a de fa nanao 12 janvier fa rehefa manao 12 janvier a dia samy manana ny couleur hoentiny ny kanjo ireo régiment reo a reo bataillon reo a fa tsy misy mahazo manao menamena ny antony a le menamena de fa couleur ny arema de mba elana am'le tavitro anatin'ny politika amin'ny miaramila dia tsy nanaovana samy menamena zany fa dia samy mana mifidy amindreo mavo na maitso na fotsy fa tsy mahazo manao menamena na manao couleur mitapaka fa tsy mahazo manao menamena samy manana ekipa mpanao ekipa de foot na ny ekipa rehetrarehetra bataillon reo fa tsy mahazo manao menamena inona ny antony mba ilana mba hitany tazomana an'le hoe neutralité an'le miaramila fa tsy manompo an'le filoha pirenena zany mitondra le couleur le mba tsy ren'olona hoe reo tonga reo de miaramila arema reo zany ny zava-nisy a tam'izay atao amin'ny sécurité présidentielle efa taona tao ary da tam'izay tam'izany a rehefa tao anatiny atao hoe filohan'ny forces armées ny amiral fa tsy mbola nisy mihitsy ny nanaotra ndreny ny manam-boninahitra de andeha hoandry fa tao amin'ny sécurité tao amin'ny escorte sy miaraka amin'dareo amin'ny cabinet militaire sy ndrehetra zay no mandeha sy chef de corps zay ihany no mandeha makany fa tsy manam-boninahitra rehetra
ao amin'ny régiment kory tadio tsara fa manambonahitra eto tamin'ny régiment amin'izany fotoana zany efa misy eo amin'ny zato bory zay a tao amin'ny sécurité présidentielle izepy a fa tsy manao ohatran'ireny fa misolo-tenany mandeha maninona mba tsy politisiena an'le izy hoe io a fa tonga dia miaramila menamena miaramila arema reto a manambonahitra arema tsy nisy régiment faharoa atoko isan'ny filoha amiral dideratsiraka koa tamin'izany fotoana a mihoatra n'io régiment premier refi io parachutiste satria rehefa misy zavatra mahavainitra Tananarivo na ny ivelany a dio premier refi io mandeha tao amin'izany premier refi zany tena koa nanao lefitra ny lehibe adjoint au chef de corps premier refi zany ny tena koa ary nisy compagnie 10 tao formation ny commando tany Ambatolaona zay tena koa moa namorona an'io centre io a dia ny CCR dia ny compagnie voalohany lafo voalohany lafo faharoa lafo fahatelo a tao fa tsy nisy nanao couleur menamena zany couleur an'ny amiral zany tao fa samy manana ny couleurany CCR zao mavomavo nenay tany Ambatolaona zao amin'ny tany anaty ala de maitsomaitso de neny taty amin'ny sasany a dia ny teto tany teo Ivato a fotsifotsy mangamanga ohatran'izany fa tsy nisy nanao menamena ary tamin'izany fotoana zany aza raha vao manao akanjo ohatran'izany ianao a de fa chef de corps mihitsy no miteny ary mibetoka fa ty tamin'ny 12 janvier ty de nagaga mihitsy ny hoe inona ny azo antikanana iny ny antikako an'iny de zavatra tsotra reny no atao hoe excès de zèle na atao hoe mokamoka ary mialatsiny amin'ny tenan'le izy fa ilay le secrétariat d'état amin'ny gendarmerie zay nanao le izy de tafiditra amin'le atao hoe ohatran'le sokajin'le reny akoho mampianadratsy ny ankizy tamin'izay tao amin'ny para zany a tamin'izay tao amin'ny efi zany a zany général tompokla général Monibo zany lehibe anay lehibe ny état-major général fa zany mbola tsy nahitany zany a nanao t-shirt amin'ny 12 janvier ka hoe mandeha makeny ny amiral dideratsiraka dia manao ny t-shirt menamena sy ny retraretra tsy manao an'izany reny olona reny za tsy nahitan'ny raha ny asa taminy a tsy nahitan'ny ministra Ranjeva zay 4 étoiles ka nandeha nanao t-shirt misy ny en tant que directeur de cabinet militaire ny professeur Zafy Albert izy a ministre ny forces armées tamin'ny androny Zafy Albert izy a ministre ny fiarovam-pirenena tamin'ny androny président Marc Ravalomanana izy a fa tsy mbola nahita mihitsiny a andreo oloreo zay ataoko hoe samy 4 étoiles mitovy amin'ny seg zany kely ty nanao zavatra ohatran'izany izany hoe fahitako an'le zany dia araky le fiteny inona moa le excès de zèle le zèle raha ohatra hoe ny dictionnaire no hoe inona dikalizy de hoe vive ardeur à servir à une personne zay ny définition anatin'ny dictionnaire zany hoe ty anasongadina ny tena mafy etsiny zany ngiasegy sy anasongadina mafy an'ilay atao hoe kitana fahaefatra azony fa hoe zako andre matofilo de tena le tena mialatsiny le fitenenina hoe le tena misolelaka be vata amin'ny filo tsotra be a samy 4 étoiles izy ny ministre ny fiarovam-pirenena fa maninona ny ministre ny fiarovam-pirenena tsy nanao an'ilay t-shirt orange zay couleur an'ny TGV fa maninona no polo manga sy fotsiny a couleur neutre iny a noetiny misy dikany ane zany misy dikany mihitsy ary samy eo amin'ny fitondrany reo e
tsy hoe mifanaovana niny polo fotsy manga iny akory de hoe tsy ariny institution ary rankabary ara ny ministre ny fiarovam-pirenena dia napetrany tsara mihitsiny tsika ny kelitensei dia napara ohatra de zay lasa mitonena manambronahitra generaly am'izao fotoana zao a vira virainy generaly para zany dia raha sanatry za force de sécurité na ny folo alin-da malagasy irahana amin'ny polisy zany fa tsy hoe manao andra am'izao raha misy an'izany ataovany ambadika any fa c'est pas la peine deradera ohatran'ireny izy moa tsy any mitondran'ireny a dia efa vira virainy mpanao politika ka zay ny fahitako an'iny zany hoe tena diso tafahoatra loatra le mpanompoana le filoham-pirenena fa tsy ny institution tsony zaka any ka lasa manaonao foana farany satria tsy maintsy honorevana le 4e étoile de tonga tao a de lasa manaonao foana farany lasa eky zany a izy ny tarafiny gendarme rehetrarehetra ka raha hitany fa loza zao me mpitan'ny arabe misy tôbila mandeha miaraka am'zany de molotarityle renako mpitany any matimaty foana le akokely rehefa izy de akokely tsy mahafantatra izy na gendarme mana miaramila tsy anatin'ny folo alin-da samy manao an'zany 12 janvier zany zany anao 12 janvier jafeniko zany araka tamin'ny filomarika ravalomana fa hitako ny tao amin'ny état-major général amin'iny anjo iny fa tsy nanao t-shirt orange izy fanirya fa ny état-major général miaraka amin'ny chef d'état-major général sy manamboninaatra amin'io miaraka amin'ny sema moa zany a dia polo fotsiny ambony t-shirt fotsiny ambony de menamena ny ambany généraly promotionnaire-ny seg io samy 17e promotion izy roa lahy fa ndray mbola 3 étoiles ndray 4 étoiles fa de tsy nanao zany izy asangama le 4 étoiles tonga de lasa ohatrany misy pikatapoka to de efa tena tsy maintsy zao fa zay zany zavatra zany zavatra tsy mety reny a ary raha ohatra ka misy hoe za miaraka am'ty fitondroany ty a ataovy any ambadika any fa tsy ataonao ohatran'ireny a fa tena le valeur sacro-sainte le officier généraux mihitsiny a midina ambany de ambany satria lasa mitourné any amin'ny ridicule le zavatra d'accord ary ka zay le izy zay ary lasa rehefa zay raha de lasa miteniteny foana amin'ny farany hoe za de mampitandrina ny vahavelo iasa tsara ny fanjakana am'izao fotoana zao rafitra démocratique andekako eo fa iza moa no mitarika korotaneto raha vitanareo ara-dalany ny mandoha bourse ampianatra zay efa antenen'ny filohany anteny miram-pirenena efa ao anatin'ny teti-bola fa maninona tsy alohan'ny ministèran'ny mitompona ndraikitra amin'ny université ary izy ara de niteny hoe ianako ninga prime ministre tompona ndraikitra am'zany maninona tsy atao zany ka raha migrefy mpianatra de lazaina hoe manakatsakana ny tanora sy ny fiasan'ny rafitra démocratique nareo mahatonga ny olona manao zany a fa tsy zay mihitsiny ary nareo no mikitikitika voditsovaly fa tsy ny olona mihitsiny raha mataonareo ny asanareo a tsy hanao an'zany ny olona tsy grevy ny olona ary tadio fa zohan'ny olona ny taky ny zony ary no atin'ny lalàna fototry zany ary antanio tsara ry sega ny nisy ny serasera hoe ina ny teniny tam'zany fotoana zany momba ny hoe zoanay midina andalana izy nehetra atao fa aintsenjery zany de mba ianaranao koa fa tsy asan'ny adidinay mpanohatra ny mitondra teny eto ary adidinay mpanohatra ny teny zavatra tsy mety a de tsy maintsy teneninay ary zany ny asanay zany ny adidinay zany fa tsy zavatra tsara rehetra ataonareo tsy miteny zay fa tsy mety a de tsy mahitenenay satria tsy mety amin'ny fiainam-bahoaka raha ohatra ka ratsy ny lalana tezitra mbanjifa ny lalana ohatrany hoe ny eo amin'ny trano 5 de tezitra amin'ny aloha lahatra de hoe ny amin'ny travaux publics ministre ny travaux publics
de ho teneninao zany fa hoe nareo manakatsakana ko ny lalana tsy amboarinareo ane de ho testa de izany diso am'zany de hitendrenao hoe de hoe de mahita fa tsy ekena izany zavatra zany ka mba hitrere tsara le zavatra atao a fa tsy mandeha ary am'le resaka hoe excès de gel de lasa mokamoka de miteny tsy fiteny de mezan'ny olona fotsiny rehefa avy eo fa zay zany de tena gaga mihitsiny hoe mba ihany ny MDN sy ny seg a fa de hitaka satria resaka politika fa ndray zany a de tena hita mihitsiny hoe tarana bandy football be zay le aloha toizany ihany le izy fa tsy tianareo grève ny olona amin'ny penina lafo be io tsy tianareo anino izy rafitra démocratique fa tsy zany zavatra fa nareo nakina isan'andro vaky a fitantanana sy fitondrana ny raha-mpanjakana amin'izao fotoana zao eny ary mazava tsara mihitsy zay fanazava-kevitra sady ara-teknika no ao anatin'le etika resaka moralité satria manam-boninahitra ihany koa na de efa hitan'izay traika efa mpitantanana sy fandalovana zay koa voninahitra azy teo anivo ny tafika malagasy zay amara-paranantsika nanao redynamisation ny antokotika Madagasikara tamin'ny sabotsy teo ho an'ny fokontany marana maromaro de nisy ny hetsika fivoriana ataon'ny tanora samihafa ty moa saika hanao an'le tournoi fransainkina ny boribory tany fahitriky ny fameloma masiny antoko Madagasikara ao amin'izany boribory tany faefatra any rehefa miresaka antoko tiky Madagasikara organisation ary fametrahana ny atao hoe ny olona ny hoe metrahana ny famena consigne zay efa misy voategniko tao hoe satria akaika ny olona tombatsika na ny olo anatin'ny antoko hoe mba tena anatin'ny liste ny mpifidy marina very ny olo reny tady tsara fa zavatra goavana no atretsika amin'ny taona 3 dia ny fidianana ho filoham-pirenena sy ny fifidianana ho bentanàna zany ary sona teto amin'ny tany sy mifantakana ary atao hoe tsy mbola nisy fitondrana oatra zany ka atao hoe tao anatin'ny fito taona de afaka napetraka ny PIB atao amin'ny hoe 8% presque 8% anatin'ny tamin'ny fitantanana filomarika Ravalomanina ka mba hivirenana fampandrosoana sy fiadatana ao anatin'ny démocratie zay amin'ny lalan'ny fifidianana zany de tsinona fa amin'ny làlana fijerena eo liste électorale zay zany de mapetraka amindreo bro reo ary ho amindreo bro efa talo efa misy de hoe manomboka zao ny tompona ndraikitra na fokotany ary mitondran'izany au niveau an'ny fokotany mba hametrahana zany hoe refonte ny liste électorale zany manana zo tsika amatokotsika matanjakatsika mametraka olona ao anatin'ny atao hoe CLRE olona tsika ao amin'ny fokotima amin'o brao ametraka an'izany olona zany any amin'ny fokotany any mba tsy voarebirebiny olona tsony fa ampy nampiasona na nanomboka tamin'ny fifidianana filohan'ny république farany teo fifidianana olona d'actualité zany amin'izao fotoana zao ary tsy maintsy jerena ny liste électorale na anaovana mihitsy ny ara hoe fitronan-doha fitronan-doha pirenena anaovana ny zavatra le fitronan-doha moa dia ahoana ny lalàna fomba anaovana ny zavatra fa tsy ho tefitefeny zay olona amin'izao fotoana zao ary ho an'ireo fokotany mbola any amin'ny fijerena ny asa tokony ataony ny antoko eny amin'ny district tsirairay avy any adony ray mahery kely satria tamin'ny 17 amin'itsika nanomboka deputeram-boasalama Emilien miraika amby 17 zao zany na 20 minitra ny adiny raikatrika ny fampiresahantsika eto nafinaritra ny adevitra sy ny dinika teo dia amarana azy angamitsika de velona fa hitondra an'izay teo amin'ny saorina ho an'ny mijery antsika zay amin'ity androany indray mbola hiara-dalàna aminao amin'ny herin'ny an'ito zao deputera efa betsaka ny voateny teo dia masolom-bava-mboaka ny Antananarivo ny tena moa zany dia tsy maintsy mieno ary tsy maintsy miteny zavatra mampalahelo iaina vaokana Antananarivo indrindrindrindra ty amin'ny boribory tamin'ny faefatra ka araka ny de hoy zany miteny aminareo hoe isika zao antony sy tsy antony ny fiainatsika ka na matanjakatakintsika azy isika rehefa tsy hitendry rehefa tsy hitaky ny zoatsika le fiteny
tsisy lehibe oatra amin'ny vatolampy ny vahoaka rehetra eran'ny Madagasikara izay mahatsapa sy amafy ny fiainana fa dia ambava homana ampometritra an'izay mahita an'izay hoe aiza mivetraka an'izay tenin'ny Sombamboka Ramosalamo zay ny angatahana mofaniry dia hotain'Andriamanitra dia mbola eo nentsika amin'ny herin'ny androany fa raha amin'ny androany aloha zany dia ampy angamizay ary tsy anaty aminay dia alefa aty amin'ny MBS dia hojerijerentsika hoe fa dia misaotra antsika rehetra ary dia manao veloma mandram-piona indray amin'ny manaraka koa. Eny ara dia misaotra betsaka ary misaotra indrindra ny solomamoaka Rambo Salama emilentsika dia député Rambo niaraka tamintsika zany amin'ny tena député Rambo Salama Emilien izay ary dia fanidritsika moa mbola hiara-dalana aminy zany hevitra momba ny rano mbola aleo io mbola resahantsika satria everitsika mba misy tafatry mivava ihany zany zavatra inona re ny zavatra tokony resahana samiady rery le vahoaka malagasy eny amin'ny toerana misy azy any mbola misy mandroaka rano amin'izao itenenantsika zao ao mbola misy manadio ao mbola manao fefy kely samihafa ao mbola manangana kely le tamboho zay ny enjera ao ny manala ny hazo manala ny tany tamin'le éboulement samihafa zany mbola misy miasa nandao an'le toeram-piasana mihitsy miantso hoe maromaro tsy afaka miasa zany ny ankizy tsy afaka mianatra satria dia sahirakirana zany hitantsika moa zany ny évaluation omeny anivo ny PNJRC fa nytiantsika resahana amin'izao raharaha izao anie dia hoe tsy sanatriny zany akory faniliana andraikitra amin'izy ana amin'izy na firesahana ny amin'ny hoe tsy misy andraikitry ny vahoaka zao rehetrarehetra zao ekena foana fa misy foana ny an'ny olom-pirenena ny andraikitra zay sahany amin'ny atranga samihafa zany fa rehefa misy tompona andraikitra dia fantatra mazava be fa ny tompona andraikitra aloha dia tsy afa-miala amin'ny andraikitra eo amin'izay toerana zay tantanana ka raha miresaka Antananarivo renivohitra tsika dia ty Antananarivo renivohitra tia dia misy ny tompona andraikitra eto Antananarivo renivohitra amin'ny alalan'ny commune zany na commune urbaine zany makasika indrindra ny zava-misy amin'ity ranobe ity satria ireo olo ireo dia fatra-panome tsiny tamin'ny fotoan'andro ny tantana Andramatoa Laura Valmanina zany commune Antananarivo renivohitra zany ny amin'ny hoe tsy mahay mandroaka fako ary dia tsetsina ny tatatra eny anivon'ny toerana samihafa eny amin'ny alalan'ny fako tsy misy ny fanadiovana lakan-drano ary betsaka le fanotofana tany ho an'ny manodidina Antananarivo renivohitra dia ny mena tsiny mihitsy ny fitondrana tamin'izany mazava ny fanazavany rina Rabe Mananjara teo ny amin'ny hoe ny antobilina le fitondrana teo anivon'ny fitantanana ny commune tamin'izany fitantanana ny commune maromaro kokoa ny tiantsika resahana tamin'izany fotoanan'izany zany tena ny antobilina mihitsy nylay commune satria tena niezaka ny amin'izay rehetra ahafahana zany manodina an'ilay tanàna na Antananarivo saingy azo lazaina fa maîtriser hiany fa tsy ohatry ny ty androany ty ny situation na hoe omaly sy androany ny situation teto Antananarivo renivohitra maîtriser ihany isika satria misy faritra mbola azo lazaina fa mbola afaka ihany mandeha raha ohatra ka zany ka hoe tsy cyclone ny resahantsika fa tao anatina hoe rantsotra ao anatina fotoam-pahavaratra zany fa ty omaly zay nytoy androany ty dia tena hoe rano be vokatry ny rotsakorana dia zao ny zavatra antrany ny rotsaka teo anivony hoe adiny ray teo angambany dia efa feno rano Antananarivo zany ary hatramin'izao tsika miteny zao matoa zany mbola tsy ritra ny rano eto Antananarivo renivohitra dia tsetsina avokoa ny lakan-drano rehetra zany tsy ampy les stations de pompage zay mitroka ny rano zay manala ny rano ao anatin'ireny toerana misy dibo-drano reny tsy ampy ihany koa lay fahafahan'ny rano mivoaka eo anivon'ireo kanalina rehetrarehetra zay efa nomanina zay nataony tanàna Antananarivo nandritra ny vanim-potoana mifandimby sy nataony teo anivon'ny apipa ohatra sy nataony teo anivon'ny travaux publics hatrany amin'ny aménagement du territoire zay voakasika zany adefitra resahantsika zany raha nanomboka tamin'ny taona 20 ny tena fandraisana zany an'ilay tanàna Antananarivo satria 20 taty nataony fifidianana dia veritsika zany efa tokony misy zavatra novaina teto dia tsarotsika tsara tamin'ny farany taona teo ny amin'ny hoe raha tsy voaroaka ny fako dia atero aty aminy fa zany tompona andraikitra hoy ny be ny tanàna
resaka fako zany satria manko lay l'orange lay TGV lay irmara rehefa nrotsaka hovidiana dia zay zavatra tsy vitan'le teo aloha sy zay mety hoe endriky mifanakanina nanakan'izy ireo an'lay mpitatana ny commune Antananarivo renivohitra teo aloha dia lazain'izy ireo fa vitany ary manana vahaolana izy. Dia amin'izao tsika miteny zao io ny zava-misy eto Antananarivo renivohitra. Dia tsy mahafantatra fa tsy ny tompona andraikitra eo anivon'ny commune ny vahoaka isika. Ary nanana zavatra nambarana zany mpitatana ny commune Antananarivo renivohitra zany tamin'ny fotoanandro tamin'ny hirotsako propagande. Ary de tena jerevana mihitsy hoe tena marina tena enjany ty tena reto ny tena anadio reto ny tena hitondra zany tena hoe fikarakarana na Antananarivo ary vao mainka hiatsara le Antananarivo araka ny tenin'izy ireo hoe atehoany ny ty Antananarivo ty satria miaraka amin'le fitondrana fohy be. Ary le fitondrana fohy be koa nampanantena fa hanohana an'le commune na Antananarivo renivohitra. Zany zavatra mitranga tamin'izany fotoanandro zany. Dia ndao aloha mba tsy hinana vao manadino mba hahatonga ny rehetra atsapa sy halala hoe nisy fampanantenana natao momba nyty ranobe eto Antananarivo renivohitra ity dia ndao mba horenesitsika ny kabary tamin'izany fotoanandro zany rehefa ambabo ny fomba hoaka lay everina fa hitatana na Antananarivo renivohitra taty aoriana. Dia enotsika izy ahafahantsika mandrefy ny zava-misy amin'izao fotoana izao namana teknisiana. Dikan'izany rehefa avy tokana dia tokony tsy hakatra tsony ny rano ety ambany tanàna ety. Ataontsika tanàna mahafinaritra ety tanàna matehonina mba ho falina reo rehetrarehetra hoe miaina ety ataontsika madio tanàna. Izay angeny zava-misy le filoham-pirenena mihitsy no nilaza fa tena hoe ataontsika matehonina tsy hiatraika be amin'izany resaka rotsakorana sy ny sisa zany ety Antananarivo renivohitra ety. Indrindrandrindra ny eny ambany tanàna. Zany hoe nanantena zany rehetra hoe tena hanana fahefana satria efa eo le fitatanana an'le raha-panjakana amin'ny ankapobeny amin'ny alalan'le filosy manodidina azy. Ary rehefa azo le ety anivon'ny commune dia que demande le peuple ozy izy araka ny fiteniny zay inona no andrasan'ny vahoaka. Efa eo ny fanjakana anao an'izany rehetrarehetra zany. Kinanjo io ny zavatra mahazo eny ambany tanàna amin'izao fotoana izao. Mbola cyclone io araka ny nambaran'ny Rina teo fa mbola orambe fotsiny. Fa nefa raha ny zavatra resahan'ny sasany ray amin'izao fotoana izao dia toa miendrika indray amin'izay resaka hoe fandatsam-bahoaka zany indray. Zany zavatra resahan'ny sasany hitantsika tsara mihitsy io resahan'ny minisitra anankiray izay tompona andraikitra eo anivon'ny fiadinan'ny repoblika eo anivon'ny serasera io. Ny amin'ny hoe manadio be ny tanàna eseona sy omezana fa lazaina miseho atsona anao tanà maro ara-entana lazaina hoe andevoziny io hoe entanina mba tsy handoto farafaratsiny rehefa tsy anaiky hanadio ihany. Efa misy olona karamain'ny fanjakana mpanadio ny asany ka namandoto azo hony tsy maninona fa efa izany foana natao teto hatrizay. Zao miakatra ny rano fa tsetsina ny fako narina tany daholo mitady tompona andraikitra omena tsimy mafy ohatra. Lay tompona andraikitra anatin'ny gouvernemanta io miteny miezaka ohatry ny endrika fandatsana sy maneso ny vahoaka io ao anatin'izao rano be zao. Nefa misy olona maty eto, misy fananan'olona potika eto. Fa zareo ihany nefa nanenjika tamin'ny fotoanandro hoe tsy manadio ninina lehibe ny tanàna na manala faky na manadio tatatra ary feno an'ilay ramble. Zareo tamin'ny fotoanandro dia iny ny tenyle filoham-pirenena iny hoe tena matehoniny ty tsy atahorana ny rotsakorana sy ny sisa fa tena manana volona amin'izany. Ary mbola nisy aza mbola jerevantsika izay ny amin'ny hoe anana station de pompage zay nge le hoe le mpitondra hafa mihitsy ny zavatra resahany nefa ny zavatra ataony tena zéro. Station de pompage zany efa niezaka ny tsinjolavitra an'izany tamin'ny andron'Andriamatoa Deratsiraka. Ty hitantsika amin'ny sary ity zao tsy andrasantsika rotsakorana fa dieny zao dia anaovantsika arovantsika mitondra-drano iarivo dia avoazina ozy izy avoazina station de pompage isotra dia avoazina ny lakan-drano Besarety Andraro. Hitantsika amin'ny sary
tamin'ny volana Mai tamin'ny 2019 zao ndresahany zao fa misy sary fanehoana moa miaraka aminy teo. Tsika tenenina amin'izany dia hoe ny olona nena intsinjo lavitra Andriamatody deratsiraka nanao station de pompage taiza tery Ambodimita mba ahafahana zany miaro tamin'izany mbola tsisy rano Anatananarivo tondraka fa ahafahana miaro. Andriamatody marika Ravalomanana nanamboatra Besarety ilay rano be tsy fakahitana tamin'izany fotoana andrany dia hoe ndao amboariny Besarety, ndao alalahana daholo ny lakan-drano rehetrarehetra manodidina Anatananarivo ary ndao tsika anao lalana hiodina Anatananarivo ialana amin'ny embouteillage sady ialana amin'ity rano be ity sady manamboatra ny lakan-drano rehetra dia namboarina ny boulevard de Tokyo, namboarina ny boulevard de l'Europe tonga hatrany any Masay iny fa izany tsy nalalana nosy be tamin'ny fotoanandro fa vita niaraka tamin'ny AFD sy ny Frantsay zany tsena nanosy be zany io hitantsika firy kilometatra io mandrapatonga tia Nosy miazo Makeré Anosy. Nitsinjo lavitra ane le olona tamin'izany lay mpitondra le mpitatana ary ny zavatra resahany zay le hoe engagement velorano dia nitanterahana izy ireo mba ho an'le taranaka aty aoriana zay lafin-javatra zay fa tsy mitovy an'le zavatra ambarany le mpitondra amin'izao fotoana izao na le mpitatana hoe anao an'izao tsika fa aizara le izy eo tsika angazy zao mbola mahita station de pompage aiza le hoe mateonina Anatananarivo ka na ho avy ara ny tondra-drano sisisa azontsika atao miaran'izany mbola angatahantsika amin'ny namana teknisianina mba amerina indray mandeha niny feo iny mahakasika indrindra lay fitsidihan'ny aflo tamina tanàna iva teto Antananarivo renivohitra mba ahatsapany rehetra fa nisy engagement nataony momba ny Antananarivo renivohitra ity indrindra rehefa anatina rotsakorina ohatran'izao. Dikan'izany rehefa avy ny orana dia tokony tsy hiakatra intsony ny rano ety ambany tanàna ety. Ataontsika tanàna mahafinaritra ety tanàna matehonina mba ho falina ireo rehetrarehetra hoe miaina ety ataontsika madio ny tanàna. Zay rehefa avy ny miara ny orana dia ataontsika tsy hiakatra intsony ny rano ety ambany tanàna ety. Io nefa ny zava-misy firy taona zay tsy fandray 2 taona 3 taona nefa mbola zao ny zava-misy zao. Mbola trosan'ny vahoaka Antananarivo sy ny tanàna iva amin'ny fitondram-panjakana zany. Ary zay tokoa inge fandrimy vahoaka mba onina izy mba ho finaritra izy eo amin'ilay toerana hipetrahany mba te onina izy arakaraka ny environnement manodidina azy. Fa azafaly mametsy ny lava ho an'ny vahoaka eny amin'ny sehatra misy azy. Io ary ny trano misy azoko 3/2 4/5 zany mba trano misy iainan'le malagasy tena tsy mifanentana amin'le tena hoe trano ara-dalàna nge zany ara-pahasalamany mendrika anie fa zao zany ny zava-misy zany ny takatry le karamakeliny zay ny takatry le hoe asa hita n'isan'andro san'andro manasa lamba zara fa mahita 3,000 ariary dia manao trankely 1/2 na 2/2 na 3/2 mampalahelo le izy fa zao tiany le izy matsiaro sambatra izy satria tena mitady vola am-pahamarinana le malagasy. Mety tsy maharaka izy ny amin'ny hoe ndeha hanary fako amina toerana lavidavitra na mety manao izy fa tara ny commune na mandroaka fako dia latsa mety mitatra le toerana fanariam-pako amina toerana ary hitantsika inge zany eto Antananarivo renivohitra mba-andalana ane fako ny commune tonga eny ampovoan-dalana zany ary saika manakaiky kanal zany dia mbola le vahoaka foana ve no mety iny hoe le vahoaka manetsina lalina anatin'izay misy ho isika tsy lavintsika amin'ny fisiany zany fa ny andraikitry ny fitondrana foibe sy ny commune dia ny mandamina zany ny tsy iverena zany tsy isiny zany ary nisy adevitra nambara ny mpitondra tamin'izany fotoanandro zany mihitsy no hoe izao no vahaolana momba an'ity dia ay zary le izy amin'izao fotoana izao tonga le orana miakatra satso miakatra ny rano indrindrandrindra ny faritra iva eto Antananarivo renivohitra ary ity dia tsisy faritra iva intsony ry Narabe Mananjara fa saika any amin'ny faritra zay tsy nisy an'izay fiakaran-drano zay dia tratra ny fiakaran-drano matoa io hoe tonga any anatin'ny trano rehetra le izy dia dikan'izay efa tsy ampintsony le fivoahan-drano efa be loatra amin'izao ora itenenantsika izao eritrereto amin'ny 1 ora sasany zao ry Narabe Mananjara mbola tsy afaka ny rano satria zay ny SMS raha azontsika eto zay ihany koa fanamarina marobe azontsika hoe mbola manala rano zay dia atao fotsiny aloha zay anilikiliana an'le rano eo amin'ny faritry ny sasany fa raha le tena
solution amin'le tena lalina principal zany hivoan'le rano bloquer le rano ho any manodidina Antananarivo renivohitra de hiteny venao de andatsa venao le vahoaka andray de esonao ny aminy hoe tsy nandray andraikitra manadroadro mpitondra fanjakana raha manadio sy ny sisa ka zay le atao mpitondra fanjakanako manao ny ataony izy fa ny vahoaka ihany koa tsy maintsy miteny izy arako fomba tokony hitenena anazy satria izy moa no mandohetra ny mpitondra fanjakana nge de amin'ny alalan'ny hetra amin'ny vahoaka no ahafahany miasa sy manao zavatra ary vao mainka mahazo tosika le komina amin'izao fotoana izao satria lay fanjakana ny miara-dalana aminy de aloha lavitra rina aloha lavitra hoy iaho mahita an'le faneho-kevitra ilay vakitsika le izy faneho-kevitra ilay be ny tanàna aloha zany mba nitandritandrina ihany tandritandrina ihany naneho hevitra fa tsy avy masika be ohatra ny le anankiray izay mbola hafa ny zavatra resahany ao anatin'izao situation zao rina mba nitandritandrina ihany zany ilay be ny tanàna satria everitsika angamba zany hoe mba misy ihany le responsabilité babeny satria zao nambaran'le be ny tanàna hitantsika io entondra-drano Antananarivo izy misy ireo trano sy rindrina miotsaka ary nisy ihany koa ny ainana fohy omaly ariva ihany de efa napetraka ny sampana vonjy-taitra teo amin'ny commune Antananarivo renivohitra efa perinasa ireo tompon'andraikitra samihafa ary apetraka ny toerana andraisinareo trabony miantso antsika rehetra na eny amin'ny toerana avo na iva mba hitandrina de miara-metana sy mifammetanana trany isika ho fisorohana ny loza ho an'mponina sy ny tanàna antsika au moins mba misy any hoe misy andraikitra de tonga de mihetsika le commune na de tsy mahafa-po fa tsy ohatran'le fivatravatra n'le ministra anankiray ao anatin'le gouvernemanta zay mbola manilika andraikitra aty amin'le vahoaka ihany kio resahany io mbola endrika sy latsany zao rina be mananjary manadio mibe ny tanàna esona sy omezana alazaina fa misehoseho sy ny sisa atsona anao tanamaro iara entana ka ny tanamaro ataonao nge mandoko trano fangana nalakanalina sy mandroaka isan'andro Antananarivo renivohitra zay nge le izy Antananarivo renivohitra ny resahantsika fa tsika tsy miresaka tanamaro toerakafa fa avoaka mihitsy ny hoe oviny zany nisy tanamaro zany ka nandeha ny tetiny karazana kanalina sefiry teto Antananarivo renivohitra ny teo anivon'izany ministera zany na hoe nandeha nanala sy nanadio ny kanalina nandre-tany isaky ny sabotsy ny teo anivon'izany ministera zany na ny sampana hafa fa nandokotrana any eny natao zay azo ataony rehetra zany tsisy problème mihitsy zany loka azo ny vidiny rehetra zay atao an'izany mitady resaka sponsorine eny amin'ny sehatra maro samihafa eny à 100 000 ariary afaka mandoko trano anankiray na sahala am'izany tsisy problème zany fa eto aty amin'ity lakan-drano adevitra ngeza be sy resaka fako tsika aloha rina mbola sy nahita zany hoe tanamaro ka nandroaka fako rehefa tsy voaroaka ny commune ny fako tsy mbola nahita an'izany tsika tsy fantako rina rehefa nahita fa tsy mbola nisy an'izany teto Antananarivo renivohitra hoe rehefa tsy naharoaka fako ny commune Antananarivo renivohitra de nitsangana amin'ny ministera anao tanamaro de nandroaka fako de aza esona sy latsaina le vahoaka ao anatin'ny mangirifiry azy amin'izao fotoana izao satria mba tsy rariny tsy fidiny azy io mba mieritreritra izy fa manana tompona ndraiky mpanjakana zay niteny tamin'ny fotoan'andro fa rehefa tonga ny orana dia afaka misakana zany tsika na afaka manindra zany mba misedra zany tsika satria tsy atahorana ny fiakatry ny rano any amin'ny faritra iva ka misy mpitondra anam-panantena izy ka fa zay le izy hoe ao anatin'le vahoaka mijaly mandroaka raha mbola tsy voaroaka amin'izao fotoana izao rina ao anatin'le fahampitehan'le fananany voaka isa-tokantrano ao anatin'le fahamozana ain'olona vokatra zay rano be omaly zay de mbola misy tompona ndraiky mpanjakana ihany avava maivava manao esteny eo anivona fiarahamonina tahaka izao alala mity hotsika lehibe ny tanàna mba sopla kely ihany tamin'ny faneho-kevina hoe mba mandray ndraiky zay fa le ivelan'izay de mbola zavatra fa zay ngamba ny heveriny fa ho famonoana afo amin'le olana mahazo an'le vahoaka hoe vokatry ny nataonareo io mampalahelo le toe-tsaina ohatran'izany rena rabe mananjara ao anatin'ny faneho-kevitra ihany moa sika sy ny famakavakana fanira zava-manantany minitra vitsy teo somary nandeha mivoaka kely teo de mijery ny lanitra de hoe anahoana izy ity
satria zao mantsy mifantanitsika hoe sao de ohatra mbola tamin'iny alina indray fa mavesabesatra ny raha anao ivelany ao zany hoe amin'ny 12 latsaka 20 minitra any tsika zao latsaka fahatelony mavesabesatra ny raha anao ambony ao zany hoe raha jerena zany le izy mbola ho avy ny orana de zao no fanamarena atao maro hoe raha misy inefatra ohatra n'iny tamin'ny alina iny iny moa zany tamin'ny efa hoe nanomboka tamin'ny enina tamin'ny enina sasany teo ariva teo nanomboka ny orana zany tsy nijanona raha tsy tamin'ny 5 maraina raha misy inefatra na indimy ohatran'iny anahoany ty Antananarivo ty zay aloha zany zany tsisy mahafantatra fa ny nahary no mahafantatra an'izay ataony ary sika tsy tompony ampitso marina zany fa zao eo amin'le fiomanana zay averimberina foana eo amin'le fiomanana no mila mipetraka tsara tsy vaozao no nisy firotsahana orana mivatravatra tahaka an'io raha ny teto Antananarivo sy manodidina na ihany koa tamina faritra hafa teto Madagasikara fa isa-taona de efa misy zany fa ny voka-javatra na ny dega ateraka ilay orana mivatravatra dia eo ny tsy maintsy atao fampitany efa nitenentsika tany amin'ny fanombohan'ny fandarana io fa raha ny amin'izao fotoana zao aloha tsy mbola nahita mihitsy aloha hoe iny amin'iny teny Besarety teny misy ranobe de iny Andravoahangy iny tsy mety afaka ranobe rehefa avy ny orana de aiza koa iny Ampefilo iny fa tamin'le alina iny zany arak'le sary be da be mivoaka teo de aiza ve de aty amin'ny fivarotana voninkazo aty akaikin'ny Asiera aty de ranobe de iny amin'in'le lalana eny Anosy be rehetrarehetra iny de ranobe tena tsy fakahitana de zay tsy te hitaingitra zay tsy te hirobo-drano de mitaingy tsarety hoy ny député Rambote hoe mandoa arizato roanjato fa rehefa nandeha nitsirika kely zany nijery fotony 500 ny frean'ny sarety le taritin'le olona zany olombelona koa no mitarika an'le sarety mbola taratra le fahantrana daholo zany rehetrarehetra zany ary toerana anankiray zao teto Antananarivo ihany koa le sekoly somary ivaiva toerana dia le arabe zany avoavo toerana de andeha ny ankizy ny ray aman-dreny ankizy madinika io andeha hianatra de mitangorona eo amin'ny sisin'ny arabe ay zany le lalakely miditra makao amin'le sekoly dia rano be tsy fakahitana ankizy kely ve hoentina hiroboka ao ary raha hoe misy ankizy hatrany amin'ny 5 taona raha hoe hirobo-drano efatra ty amin'ny tratrany aty ny rano tsisy efitra fa tonga de mijanona aloha de sasa moa nandeha nody zany nisy ationan-javatra teto Antananarivo tamin'iny alina iny de hoy mifanontaniana hoe raha mbola mitohitohiny tamin'iny alina iny anahoana ny zavatra misy eto tsika moa zany volana vitsivitsy io zay de miteny daholo hoe maina ny tany teto Antananarivo dia maty ny zavamaniry de ay ozy Andriamanitra hoe tsisy rano iny aran'ny rano meko anareo de tonga de rano ray ngorodana vo indrepande fotsiny de fa kofina izay tratrany aloha zany ny any amin'ny faritra ambony mitaitaina satria efa hitatsika reny éboulement sy ny namany reny ny aty amin'ny faritra iva ao anaty rano de aiza ihany zany no iainana ao anatin'le izy ka ny atiano tenenina de hoe rehefa tsy mipetraka tsara ny fiomanana araka ny teneniny député Rambote eo de tsy natao agaga ny zava-misy zao iainantsika eto Antananarivo zao tompoko dia voka-javatra daholo voka-javatra zany hoe ao anatin'ny ray andro izy na 2 andro no mipotra ilay dega fa efa nandritra ny volana maro na efa nandritra ny taona no nisy zany ny tsy fetezana teo amin'ny atao hoe fandraisana andraikitra amin'izay andraikitra tokony ho raisiny dia izay no mahatonga an'io resaka fako resaka lakan-drano tsetsina zay ane satria raha mifaritra iva ane zany raha ny tokony izy raha nambarany teknisiana de rehefa iva ny toerana de tokony mikorina tsara mihitsy ny rano any anatin'ny lakan-drano tsetsina nefa le lakan-drano de moa zany de hoe ka ny olona tsinona mafilo manary fako any anatin'ny lakan-drano sisy efa tenenina foana fa tenenina foana hoe aza tao zao aza tao mbola manao ihany ka zay le olona zay fa misy ny mpitatana misy ny mpitondra zay mametraka ny lamina izay hoe atsara an'ilay tanàna dia mila
ampiarina zany izay hoe zavatra tokony ampiarina ao anatin'ny ilay fiainan'le olona isan'andro zany ohatry mimpianatra io mianatra dia misy ny mpampianatra dia misy ny réglement ao anatin'ny école dia ny tompon'ny sekoly ny any amin'ny administration sisisy no mametraka an'ilay discipline ao anatin'le izy fa tsy vita fotsiny hoe mandeha amin'izao dia rehefa misy ny tsy manaraka ny discipline dia mandray fepetra ny tompona andraikitra fa andraikitra tsy niraisina nandritra ny fotoana maro no mahatonga an'izao zavatra rehetrarehetra ao ary le izy memafy ihany ny dégâts zany rehefa tonga io orana be eto Antananarivo io misy aza ny atao hoe efa fepetra niraisina mbola eo ny dégâts vao maika moa zany fa hoe tselitselika fotsiny le zay no fahitany maro azy dia tsy mahagaga mihitsy raha izao no zava-misy izany ny zavatra tiana hamafisina eto ampamaparana anazy dia ity le resaka hoe dépolitisation eo amin'ny tontolon'ny fitantanana zay dépolitisation eo amin'ny tontolon'ny fitantanana rehefa tafiditra any anatin'ny fitantanana rehetrany ny loko politika veo teo ny député Rambo no nteny teo amin'ny sehatra izay nazavainy teo dia tsy maintsy misy fiantraikany io rehefa tafiditra any amin'ny resaka teknika ny tontolon'ny politika dia misy fiantraikany io tsy hoe fiantraikany tsara fa fiantraikany ratsy na resaka inona io na resaka inona na resaka fitantanana tokantrano na resaka fitantanana société io na resaka fitantanana atao hoe fiarahamonina io atao hoe fokotany io indrindrandrindra moa fa zany hoe firenena izany dia mitombona tsara mihitsy izay resaka zay inona moa no tianambara ny mpanao politika alao izy any amin'ny politika any any anazy zay resaka projet de société resaka politika hoe eo ny politika ny atoko politika sisy rehefa resaka hoe politika le politika tena amin'ny définition io fa tsy le politika lay tena hoe efa omen'olona définition ratsy momba amin'ny politika fa amin'ny politika tena politika ny resana ny mpanao politika sy manao an'izany any izy manao ny andraikiny any ny folo alin-da dia manao ny andraikiny izy tsy tokony hitsabatsabahany hafa ny andraikitry ny izany hoe folo alin-da izany ny teknisianina amin'ny mahateknisianina azy dia tokony anao ny asany izy amin'ny mahateknisiana azy fa tsy tokony izy hoe hisalovatsovana amin'izay lafiny teknika zay dia eo ihany koa le hoe fametrahana olona tsy tokony isahana n'ilay lafiny hoe tokony andraikitra ny teknisiana fa ty pray atoko amiko ty fianakaviako ty akamako ty ohatran'izao dia ino no apetraka eo vokatr'izay dia tsy mandeha araka ny tokony izy le izy ankoatran'izay ihany koa ohatra hoe mpanao gazety ihany koa tsy afaka miala ao amin'izay satria ny mpanao gazety zany dia tokony hanao ny asan'ny mpanao gazety ihany koa izy fa vao tamin'ny herintaontsika na eny hoe misy zay mpanao gazety vahiny tonga eto Antananarivo eto na tonga eto Madagasikara dia lasa aloha mandeha maka miteny hoe zay andao investigation moa no tena andresana tamin'io zay andeha hanao investigation momba an'izao ary iananina tsy ao anatin'ny tontolon'ny fanaovan-gazety mihitsy zany fa alao izy alalaka amin'izay zavatra zay akarohany zany amin'ny tontolon'ny fanaovan-gazety fa rehefa zavatra lainga ny teneniny ao rehefa zavatra diso ny teneniny ao dia izy teneny aloha no afabaraka sy ny mpampiasa azy sy ny station izay mampiasa esany any zany ary ny publika ihany koa dia metsina raha ohatra ka izay zany no fipetrany ka ny resaka hoe dépolitisation ity dia anisan'ny mampahantry io ho an'ny firenena efa ohatrany hoe tahaka ny Madagasikara zany dépolitisation fa inona misy eto amintsika akamatsy akamary pray atoko atsy pray atoko ary dia nisy mihitsy aza no niteny zany namana miasa any amina sehatra fitantanana hany hoe izy ty toerana ifandimbiasana marina zany raisitsika amin'ny mahademokrasia azy toerana ifandimbiasana fa le hoe toerana ifandimbiasana
raha ohatra ka rehefa tonga eo anao zany ka miezaka tena hoe ao anatin'ny fitiavan-tanindrazana dia zay no izy fa ny eo ambadik'le toerana ifantombiasana araka ny eritreritry ny sasany dia hoe fandalovany ity samy mikarakara ny tenany fa toerana ifantombiasany ity aiza lay tena hoe fikarakarana vahoaka amin'izany aiza lay fitiavan-tanindrazana ao anatin'izany rehetrarehetra any dikan'izay rehefa nytoejavatra takan'izay zany no mahazo vahana tsy hisy vokatra tsara mihitsy ao fa eto sika ny odikodina eto ary zany no atao hoe mampandroso ny firenena zay efa fantatsika reny takany hoe Allemagne, Japon, États-Unis, aty Afrika koa misy takany Rwanda na ohatran'izany fombantsika mantsy eto le mampita ny dikany tsy hoe sika ny te hampita foana fa mba hampisokatra ny saitsika ireo manana saina zay tsy mbola misokatra dia le fampitana no aseho atsika dia eo amin'izay zany dia tena hoe hay ve ohatran'izany ny zavatra amin'seho zany aka ohatra anankiray namana faniry amaranako ny famakafakana zany izay hoetiko tamin'ny ity fandarana ity satria efa mandeha ihany ny fotoanantsika ny atao hoe fitantanana ao anatina sehatra anankiray araka ny tenena teo dia samy manana ny andraikiny akoatran'le hoe tsy tokony hidikidirana politika tisy ity dia eo ihany koa anankiray namana faniriny hoe tsy tokony fampitsapaka andraikitra izay le atao hoe séparation de pouvoir raha miresaka hoe fahefana amin'ny ankapobeny zany tsy tokony fampitsapaka fa rehefa fampitsapaka io dia tsy maintsy voka-dratsy foana no ivoakeo zany ny zavatra hita eto Madagasikara satria mandinika ny sosiology eto Madagasikara mandinika ny atao hoe eny amin'ny sarambabem-bahoaka eny amin'ny fiarahamonina eny izahay mpanao gazety mandinika dia mahita hoe be loatra ny fampitsapahana andraikitra tao anatin'ity régime ity zao zany hoe zao zavatra iainantsika zao ka manjary miteraka tsy fandrosoana ilay rara ohatra fotsiny zao ohatra hoe fantatsika zany filoha frantsay tamin'ny fotoanandrony ingazy François Hollande dia rehefa tao izy dia izy moa ramatoa Ségolène Royal no vadiny zany dia nisy tsy filaminana tao dia nisy ny fisarana zany fa samy tao amin'ny sehatra ny politika tao zareo dia rehefa teo amin'ny fitondrana andriamatoa François Hollande ny tiatsika tenenina zany dia le hoe tsy fitsapahana andraikitra dia nisy ramatoa anankiray izay tao andapa-tao Valérie Trierweiler dia io ramatoa io zany io zany tena olona akaiky hoe tena olona akaiky ainga François Hollande tsy nisy zay tsy nafantatra an'izany tao amin'ny Élysée tao ao amin'izany lapan'ny Élysée zany tompoko dia samy manana ny andraikiny ao ny conseiller ny président any manana ny andraikiny any mikarakara ny lapa manana ny andraikiny any resaka sécurité présidentielle manana ny andraikiny any mpikarakara ny zaridaina mahafinaritra be amin'ny lapan'ny Élysée manana ny andraikiny samy manana ny andraikiny fa ireo zany tsy mifampitsabaka fa ilay ramatoa ity zany izay atao hoe tsy de tena hoe inona moa zany ny tena andraikiny ao fa atao hoe olona atao hoe akaikin'le filoha izy zany ataontsika hoe entre parenthèse tsy tenenantsika vocabulaire hafa zany fa inona no nitranga ozy nareo tsapatsapahany ty ramatoa ty daholy misy ohatran'izany mihitsy ka eo indrindra ifaniry mantsy marano-tsaina be tonga dia azo ny faniry ny tiako tenenina tsapatsapahany io ramatoa io daholy ny sehatra asa tao amin'ny lapan'ny Élysée tao hatramina manambonina hatrambony baikobaikony hatramin'ny ary amin'ny resaka ohatra hoe ny conseiller an'le président hidikidirany any amin'ny resaka lakozy satria spécial mihitsy ny cuisine eo zany ohatra ny any Maison Blanche sy amin'ireny spécial hidikidirany daholy ity raha ty vokatra le izy dia lasa nisy fikorotanana ho azy tao amin'ilay tontolon'ny asan'ny atao amin'ny Élysée zany dia raikitra ny fimenomenomana amin'izay
de menimenina tatsam io le hoe vitsy mikitrany rery tsapahana tsy ka tsapahana ry ka baikibaikonina tsy ka baikibaikonina ry inona ny vokany mipoka ihany le izy de voatery nakisaka io ramatoa io de rehefa nakisaka izy de namoaka boky izy nay namoaka boky de zao nataony hoe merci pour ce moment izy de be moa ny zavatra tantarainy eo dia iny moa zany nga François Hollande izy tsy latsaka tsony izy dia olo-kafa ndray zany no teo amin'ilay fitatana inona ny tiano tenenina amin'izany ny tiano tenenina amin'izany re olona de tsotra fotsiny resaka fitantanana firenena resaka fitantanana commune resaka fitantanana maro samihafa raha vao miditra mihitsy le fitsapatsapahana amin'ny tsy tokony hitsapahana io dia miteraka olana ilay zavatra raha izay de misy koa ny fahendrena malagasy amin'ny teny hoe ny teniny tsy atao be mamerina azy maninona sarotra na manahirana ary akoatran'izay ihany koa rehefa zavatra tsy ho vita aza tenenina conclusion raha jerena zany ny resam-pitantanana ny firenena amin'izao fotoana izao dia le ataon'ny mpitondra ihany no mamatotra ny tenany amin'ny resaka fitantanana io teneniko io resaka régime zany teneniko zany za tsy miresaka olona mihitsy aloha fa resaka régime betsaka ny fampanantenana natao teto atao an'izao ohatran'le teo hoe maninona rehefa avy ny orana de tsy hiakatra tsony ny rano sensisy farany de tia misy desera kely tsy hoe mampatahotra akory na hoe ahoana fa atsika zany zao efa anatin'ny saison cyclonique efa manompotomboka izy zany zao de fa mivoaka tompoko ny anaran'ireo cyclone de mantsy ny tenen'ny faniry teo hoe mba karo io hoe de ny karoako de ao zany hoe ana zany izy mamoaka anarana aloha zany io le anarana dia samy mamoaka zany re firenena ty amin'ny raha masina indiana ohatra hoe Madagasikara, Afrika Atsimo, Mozambika, izy koa Seychelles, Comoro, Djibouti le zany tsy hoe firenena anankiray no mamoaka ny anarana 20 fa fandimby de aveo zany miverina indray le izy fa le anarana zany misy ato hoe ana de ry Batsoray, Cliff, Domako reo 10 voalohany fotsiny teneniko Eminati, Fejil, Gombe, Alima, Isa, Yasmine reo zany ny cyclone 10 voalohany fa mbola misy hafa zany ao arinany eo amin'ny akapobeny raha miteneniny ireo teknisiana mpamantatra ny toetrandro de hoe le izy tsy voatery hoe andalo hoe makivaky amin'ny Madagasikara fa misy miditra eto misy any amoromorotsiraka any fa misy fiantraikany be amin'ny orana sinsisa efa tokony ao anatin'ny fiomanana zany zao fa tsy ohatran'ny ty le eto Antananarivo ty hoe efa rano be zay vao mifanilika de zao inona zao ny idiran'ny mpanohatra amin'io amin'io rano be tsy alany vato zao inona ny diran'ny mpanohatra amin'izany ao amin'ny 4e arrondissement misy endry député Rambo tsy sitirana zany fa resaka fitantanana sy olana ny tambatambatra ohatry ny aretina ihany io olana ny tambatambatra nandritra ny fotoana maro dia io ny vokany ny orana ao ivelany eo efa mavesapesatra ny rahona ndao ary faniry ka amin'ny resaka ilany vato ianao rina de isorina moa zany ny mpiara-miasa eto anivon'ny MBS zany de nandeha nitsorika kely namana de naka ny tsary tery ilany vato tery amin'le dobon-drano zany mba ahafahantsika mijery ny zava-misy zany de angatantsika ny namana teknisiana ny andefa an'izay sary eny ilany vato zay ilany vato moa zay tsy iza fa eto ny MBS zay misy ny lamba mena iny zany nosipatrana zany mivoaka makany Andavamamba arak'izao tatsika amin'ny sary izao zany de io mandeha io 4 io miafia amin'ny sisiny ery fa efa mahay an'le tsenjerin'le lalana ihany de raha sendra dalany zany ilany vato zany ty tatsika nosipatrana zany ety nosipatrana moa zany fa le mivoaka eny Andavamamba iny de mitsofoka anaty tanàna iny rano rehetrarehetra iny rina de le fitsofony iny rano rehetrarehetra any anaty tanàna iny zany
de mbola mitarika ihany koa zany rano zay misarika rano satria itsika mahita tsara ety amin'iny anosipatrana misy atsika iny zany rina misy an'lay canal amin'iny lalovan'lay canal iny de iny nefa zany de saika tsetsina foana iny misy an'lay ordure zay manahirana be lay tavoangy plastika sy ny sisa manetsana miaraka am'le tsikafona zany ary zay nge mahavariny nandritra an'le mahitany le izy tsingy ty an'le tompon'andraikitra mihitsiny zay fa nytenentsika teto foana hoe rehefa ho avy io orana io de ho sahirana le vahoaka malagasy le ponina n'Antananarivo am'le resaka rano ty fa mba jerevo zany de vokany zany zao iainantsika zao reny ary tsy vitany hoe iainantsika ilay izy fa mitondra fahafatesana zay ngeny tsy mety tamin'le zavatra nyresahany le tompon'andraikim-panjakany ny amin'ny hoe io izy io zany de nareo manao mbe ny tanàna de esorina de manao tanamaro de atao ohatran'izao sy ny sisa efa misy an'le raha fahafatesan'ny olona mbola zany zavatra resahanao efa misy an'le olona efa rava fananana potika fananana anivon'ny tokantrano sy ny tambohany sy ny rehetrarehetra efa misy an'izay resahantsika zay ny amin'ny hoe tsy fahafahana mivokany trany satria misy faritra isolé zany am'izao fotoana zao satria le miakatra le rano de mbola miandra n'le fampitana samy hafa zany de mbola ohatran'zany le endriky le fanehoan-kevitra le mpikambana ao anivon'ny gouvernemanta zay nge le tenentsika rina hoe ndraindray tsy mahatsapa-tena le hoe misy andraiky tsika fanjakana ihany to zavatra tsony satria nanao engagement tam'le vahoaka tsika ina moa le engagement rina velo rano le resahantsika le engagement ny no matanjaka kokoa no lay programme riny le programme zany miankina am'lay budget io zay le budget programme le programme miankina amina hoe contrat io hoe contrat programme de zany rehetrarehetra zany na le budget na le contrat dia miankina amina lela vola avokoa rena rahabe mananjara ka raha ohatra tsisy ny lela vola ahafahana manatanteraka an'le programme na le projet de zavatra afo zay alalimity ohatra zany zao aiza ny vola anaovana an'le tanamasoandro ohatrany hoe 600 millions de dollars eo sarotra no mitady an'zany rina aiza ny vola anaovana an'le flyover aiza ny vola anaovana an'le voie rapide ohatra aiza ny vola anaovana an'le autoroute le edile le fitondrana zao varitra hoe izy manana vision hony oza lay chef de région nana loatra mangolo hoe tena manana vision manao an'le autoroute andrekaiko anao any matoderatsiraka ny tamin'ny andro ny URSS efa niady hevitra tamin'io hoe eritreritra hanao autoroute miainga avy eto Antananarivo makany Tomasina ny président Marc Ravalomanana efa nandinika an'izay hoe ahoana nanaovana ny projet zay efa mipetraka fotsiny io ary tokony hitakaroantsika fa matsimbola ary tsy io rery fa tokony ampina amina toerana hafa mahazo an'izay autoroute zay satria ny lalana no tena vaindondra raha ny président Marc Ravalomanana satria io le nambara tamin'izany rina le hoe anisan'ny tena afakafaka moa fitenitsika azy fa anisany tena lalandrano toe-karena mihitsiny ny fahavitany lalana manodidina Madagasikara de nanamboatra lalana zay nytenentsika 9400 kilometra ny fitondrana Andriamatoa Marc Ravalomanana ary tao anatin'izay ny hoe tsy maintsy tokony hanao an'le autoroute tsika de nisy koa taty amin'ny fitondrana taty aorina na fitondrana ny ara Janoary mampianina ary efa nisy sonina tao mihitsiny zany tamin'ny taona 724 rena rahabe mananjara ny fanaova ny fanjakana malagasy ny fanjakana sinoa hoe anao autoroute Antananarivo Tomasina de le fanjakana zany am'izao fotoana zao de samy teny fa izy nanana vision anao an'le autoroute nefa projet efa mipetraka teo zany zay nge hoa le tenentsika hoe raha tsisy ny fandarina ohatran'izao de abadony le fanjakana mihitsy nyle vahoaka malagasy tsy avelana alala le zava-misy le zavatra efa niainana tamin'izany fotoana zany de ohatran'izany koa rina le resahantsika momba nytony resaka hoe jiro tony na momba na rano tsy nisy anie io problema na rano io zao manko lo izy tonotono rina satria avy ny orana de manao an'le système D ny vahoaka malagasy zany ny vahoaka Antananarivo zany ina moa le système D de le manao an'le fitatazana rano io koa zany tokony hoain'ny fanjakana manao an'iny hoe tsy very reny ranon'orana reny fa tokony tatazany reny de exploiter reny rehefa avy eo efa Andriamanitra mihitsy manome fa tsika moa zany zao tsy mbola mi-exploiter an'le eau souterraine zany tsika fa le eau de surface io karakaraintsika io zany mbola ady hevitra hafa ndray zany de
mbola mitatrana aloha zany miandry an'le olona de mba afakafaka kely an'le matsaka am'roa maraina le ponina Tananarivo zany. Fa raha resaka rano adduction d'eau de efa nanana programme sy projet zany fitondrana rehetra amin'ny fandimby. De zay le resantsika ohatra zao efa misy ingeny étude de faisabilité natao tamin'ny 2014 mikasika ny resaka adduction d'eau teto Madagasikara ohatra kaiky zany resantsika zany. Ary efa nyresantsika teto rina fa io BU na Banque Européenne d'Investissement io lay nandinika mikasika ny 4e groupe de efa nieritreritra fa amatsy ny resaka rano eto Antananarivo ary de efa misy ny vola na ny lela vola nomany ny Banque Européenne d'Investissement momba ny adduction d'eau teto Madagasikara teto Antananarivo. Satria ny accès amin'ny eau potable teto Antananarivo rehevotra na ny fahazony vaoaka ny rano sotro madio dia mbola sarotrarotra. De zay zany nieritreretina hoe tokony ho tratra any amin'ny valo na enina amin'ny valopolo isanjato zany anoany amin'ny 2022. Zany hoe raha nandeha zany le izy rina de tokony nahazo rano sotro madio zany isika teto Antananarivo 2022 jusqu'à 2030. Raha nandeha ty programme niaraka tamin'ny BU ty. Satria tao anaty de misy construction na forage de misy station na production tam'zany de misy station na production tao Ikopa de misy extension na conduite d'eau 135 km de 45 km. Zany ane programme nomanina daholo e. Zay le tiatsika tenena hoe les continuités de l'État, les visions le olona mitatana. Fa tsy ohatry le fanjakana am'izao fotoana zao. Hoe le vision le fanjakana de vision zavatra tena mbola tena mampanofy. Raha manontany zao tsika rina hoe inona moa zany tamin'le programme andresan'le fanjakana io nefa tanteraka ny tanterahany tsy misy. Miamia telo taona zao am'izao fotoana zao mbola ao anatin'ilay inona moa zany fazy voalohany zany sa inona ny resana zany ara mbola asa kely atselika tsy hitanao zay resana. Le RN 44 mbola ao anatin'ilay andiny voalohany mbola savisaviany ray nitokana an'le taria amin'ny Poriny Tomasina zay mbola tsy vita le asa. Fa raha ohatra ka antanitsika aiza moa zany le lalana tena principal na tena route nationale nataonareo ry fanjakana de afaka tanysaitsika daholo ny fitondrana rehetra amin'ny fandimby na vita azy fa mba aizany anareo tsisy. Efa nisy vita ihany koa zany hoe Colisée fa vita io. Mbola tsy ina tsisy rendement iny mbola tsisy volaniditra iny. Ozy anao mantso hoe inona ny efa vita Colisée fa vita. Vitana le kolotsaina zany ny vita e. Zay zany nefa mba vitavita kely am'izao fotoana zao mbola adevitra iny ino mbola azeran'ny olona iny rehefa fanjakana hafa nitonga eo. Fa tsy toetra mandrakizay io Colisée io. De bon mety hoe teny kanja mibaria an'le dibo-drano izy fa raha miresaka tsika am'le hoe aiza daholo le zavatra andresahana nandritra ny fampelezakevitra zay ngerina andresahantsika eto e. Ka tsisy le izy fe nandalany eny mandraindray zareo zao zany zao de téléphérique anay ho resahantsika téléphérique io satria vu le distorsion be le adevitra be nandeha teo anivon'ilay katolika mainto milaliny masina misely sy ilay fanjakana dia io zany ny adevitra ary mety anova zavatra be io mety anova zavatra be io satria raha ohatra ka tena mivoaka tanteraka iny tsy eo le pilôna napetraka de iovatra amin'ny lalana iny de mbola mety adarika adevitra hatrany amin'ny endrika famatsimbola zany fa mbola hitantsika morina hoe ahoana ny fomba hitraitentsika am'izay adevitra fa eto zany am'izao resaka rano terahantsika zao sy resaka vision izy hoe le mpitondra ny ety tsy voatery ioeraoera teo aloha e fa manao arak'izay tadiaviny vaoaka sy everiny fa ahafahana mitsinjo lavitra izy fa ahafahana koa mianticiper am'le pire ohatra am'izao zavatra iainantsika zao rina rahabe mananjara de ny anticiper ny zavatra misy le mpitondra teo aloha rehetrarehetra hoe andao tsika nokatra lalana manodidina ny tanàna sady mijery an'le embouteillage no miala amin'io resaka fiakaran-drano io de aporisiana le olona ary zay koa antso ataotsika rina hoe ho atsika zay mba manao investissement na trano re tompoko raha mbola azo atao somary tery Antananarivo de amikisana any périphérique tsika aleo manao investissement na trano any périphérique zany mba ahafahana mizere am'izay hoe efa tery am'le foto-drafitrasa rehetra sy le resaka rano sy le resaka embouteillage sy resaka tontolo iainana de mba afaka kely tsika manao ofa am'le fahafahana misitraka an'lay fahatsarana zany ny tena hoe tanàna raiky mateonina rina satria mba miezaka mame solution vaoaka fa tsy le hoe solution tsy possible nomenao le vaoaka de mipoka le izy afaka roa taona afaka telo taona de rehefa resahana le izy rina
de tsy zakandrareo fa esonareo indray le mpitondra fanjakany ataonareo fa misehoseho hoe nataonareo fa mioeraoera sisisa ka zany zava-misy ko mazaka tenenina rehefa misy tsy mety atao rina rabe mananjara eny ary maroso ny fotoanantsika fa fotoanany famaranana zany zao somary nyoatra kely isika satria moa nisy ny somary fahatarana kely teny amboalohany noho ny ty rano be miakatra eto Antananarivo dia ny amaranantsika azy zany dia tsotra fotsiny amin'ny hoe na inona zavatra miseho na inona zavatra iainana Madagasikara atsika mianakavy atsika olona manam-pinoana tsy maintsy mijoro ary izay lay ateny atao hoe mafony zay tsy maintsy mijoro manoloana ny zavatra rehetrarehetra izay atrena fa raha tsy mijoro sika fa de eo de tonga am'le hoe de atahoany efa zao tsisy zany io fa ny olona raha tafita roandara potiky ny ady mifamono tamin'ny antso be tao ny roandeha tafita izy zao zany Liberia zany na be zany zao izy zao fitaratra ty Afrika ry RDC zany Zaira tao zany zao izao rehetrarehetra tenenina foana zay kanefa atia izao tsika inona ny mahatonga an'izay ny mahatonga an'izay de tsy fanatsana lalam-panorenana fitsapahana andraikitra fampidiaizana mibanjina ny any aloha rehetrarehetra any fa de ny eto ihany dia manao tetikasa projet izay maniditsidina sy resaka revireny izany no eto amintsika fa dia ny aina no mahateza fa dia sika moa zany dia miaina eto amin'ity Madagasikara ity foana dia eto no ny etomboantsika eto no ny afarahantsika dia tsy maintsy karakaraina izany Madagasikara izany otika ny zafindohalitsika ny zafim-paladiantsika sy taranaka rehetra mbola ho avy ihany tapitra ny Miara Manonja teto amin'ny MBS Radio Madata amin'ity indray mitoraka ity isaorana ianao naharitra hatramin'ny